Olofesana-Gasikara. Ato indray sika menakavy ifampitana dia amalo fanontanianareo rehetrarehetra za efa maro izao dia tsy maintsy hovaliako ilay izy satria betsaka loatra ilay izy dia hovaliana moa ianareo koa izao misy mamaly dia misy miresaka hoe miavinavina ilay kala composé. Tsy hoe za akory zareo no hoe miavinavina fa ianareo ihany fa ny fotoana nge vojovonjeny dia za koa matetika tsy voatery hoe ato. Raha ohatra zao ka hoe ato dia rehefa mizara vidéo sy mizara sary izay ihany za no hitanareo hoe ato, fa ankoatran'izay za le dia manao asa manokana mamita ny asako rehetrarehetra izay ataoko aty ambadika aty, dia tsy afaka miconnecta ela be ato za. Fa raha ohatra zao ka hoe sendra amin'ilay zako le mizara vidéo iny ianareo ohatra mandefa message dia amin'iny zako no afaka mamaly miadana izay resakareo. Noho izany dia hiezaka zany hamaly fanontanianareo rehetrarehetra dia sady hanao make-up ihany koa zako dia atambatsika ato indray mandeha ilay izy satria misy ny resakareo ny alohany efa angatsy ampiana resaka lelo intsony, ny resaka lela dia tsy maintsy ampiana foana satria mila ihany koa mila fivoarana amin'ny fiainana fa tsy voatery hoe rehefa mahay zavatra anankiray ianao dia mba mila hitanareo. Ohatra anako izao raha mijery anako ianareo nanao make-up le taloha teo dia make-up nataoko tsy dia nety tsara ilay izy, fa amin'izao zao nareo raha mijery le make-up ataoko amin'izao dia lasa mahay. Dia ohatran'izay ihany koa ianareo rehefa milely tsy voatery hoe tsy mahay izany fa mianatra dia mila mifanoro ianareo roa, mila mifampizara fitiavana ihany koa ary indrindra mila hoe mifampatoky dia mandeha tsara ny fitiavanareo. Loza fa niongotra be voloko, marary mihitsy ny haiko rehefa niongotra le volo ohatr'izay ny môlamôla fa tonga dia hovaliantsika. Inona aloha ny couronne tianareo ataoko e? Ity ve? Ohatra tsy dia mety loatra satria make-up ny atao. Aleo ataoko an'ity satria ito rehefa mahazatra ataoko ty karazana fatorana aloha volo, fatorana atao maketo aloha eto dia ho atao ilay izy somary atao eto ambonimbony eto aloha eto ny manao an'ilay izy. Jerevinareo kely voloko lasa manify kely mampime kely ilay izy rehefa tena hoe rehefa le maninona moa rehefa misy menaka, rehefa avy sasana nefany dia mba hoe eo ihany dia ho fatorako aloha. Tsy maintsy fatorana le eto aloha eto satria manjary lasa bambana be kely izy raha vao tsy fatorana. Ny fanontaniana voaloha efa mipetraka le izy efa nandeha tanaty vidéo fa tsy maintsy ho averiko ihany mipetraka le fanontaniana hoe inona ny atao mba hiazomana ilay ranomaina mba atao ela vao tonga. Izay le fanontaniana lisany any anaty message io dia efa nandeha io resaka io anaty vidéo any fa live zany no ataontsika menakavy dia tsy maninona fa ho averiko atao indray le izy hoe inona natao mba hitazomana ny ranomaina. Apetraka amin'izay aloha ny bandeau tianareo sa tsy tianareo aloha le bandeau ako. Inona nataony hitazomana ranomaina? Eny rehefa milely ny olona anankiroa dia atahoana miazona anazy, hitany ela hoe afaka ikotonga ilay ranomaina dia esorina hiala ao anaty lavapory ilay izy. Ity le latakela zany avokany ela le izy avy eo, fantatra ela foana hoe tsy maintsy tonga le izy dia rehefa eo amin'ile hoe tonga ila izy dia avoaka. Rehefa tafavoaka ilay lataka dia tsy maintsy dia somary aolana ela moramora ohatr'izao zany le lataka, tsy aolana mafy be fa tonga dia tapaka eo koa ty lataka rehefa rano, somary ahodina kely ohatr'izao le izy dia tapenana eto amin'ny lohan'ny lataka eto. Ela zany manao an'ilay izy fa tsy madama dia miandry elaela kely eo ela, tsy mety hoe 3 seconde 4 seconde. Rehefa tapitra izay dia somary miemotra ilay ranomaina tokony hivoaka, mbola tsy lasa zany
de afaka averina anaty lavaporo indray. Izay no atao mba hitazomana ny ranomaina hoe mba somary ela kokoa zany ilay ferahana zay vao tonga. Nefa zareo afaka atao aloha zay, tsy maninona zay. Fa io miankina ilay ihany koa ilay mila mianatra. Hitanareo zao sarotsarotra kokoa zay zavatra zay, satria tsinona ianao raha vao hoe mbola vao hanao zavatra voalohany tsy maintsy eo foana ilay tsy fahaizanao, fa rehefa manao zavatra dia mila fianarana amin'ny fiainana. Ka ahoana ny atao ary mba hahaizana an'izay zavatra izay io aloha dia averiko foana ny sakafo hohanin'ny lisany jereo ny vatana. Miainga amin'ny sakafo izay hohanina ange zareo io zavatra io ihany koa, fa tsy hoe zako raha andeha hilely zao androany lisany dia tonga dia hoe andeha vidina daholo inona avy ilay sakafo hohanina mba mahatsara rehefa tokony hilely kafe, inona avy ilay sakafo efa nataoko be dia be nataoko zany hoe mahatsara ny tokony hohanin'ny lehilahy, dia iny ny efa homanina androany dia androany ireo ny homana nefa ilely, dia tsy mety izay. Izay ilay fombantsika malagasy. Noho izany tsy mahazo manao an'izany intsony manomboka androany, fa rehefa hoe tian'ny lehilahy hiety tsara, hiadana tsara madama, tian'ny lehilahy hoe hankafy tsara madama, voalohany dia ny fahaizan'ny lehilahy mizara fitiavana ho azy isan'andro, izay mahatsara an'io. Mila fitiavana ihany koa nge madama fa tsy lely, tsy vitan'ny lely ny fiainana zareo milely manalazy lehilahy nge rehefa tena mahay maneho fitiavana vehivavy nge lehilahy tsy lehilahy intsony ny ndeha hiteny amin'ny madama hoe andao hilely, fa i madama indray na andeha hanesika ny lehilahy hitarika ilalao latakela voaloha hoe andao hilely, ary tsy voatery koa ianao hiteny an'izany amin'ny madama foana andao hilely, fa afaka atao amin'ny fihetsika madinidinika ihany koa ny rehefa hoe hiresaka amin'ny olon-tiana, rehefa resaka amin'ny madama ianao dia afaka atao amin'ny fihetsika madinika ilay izy, na hoe mibitsika, na hoe manafosafo, na koa hoe matory eo ambony miadakadana eo dia mifampakitikitika moramora dia mifampiresaka mangingina, izay ilay izy. Fa tsy vitany hoe tonga dia atao resaka mivantana be ohatran'izay, dia izay ilay fomba ratsin'ny malagasy manao lalakitakisoa. Mazava misa ve atahoana zany ilay mitazona ranomaina? Averiko indray ary, atahoana ny miazona ranomaina? Ity lehilahy ka rehefa avoaka ilay izy dia ahodina kely ohatran'izao. Rehefa mihodina ilay izy dia tapenana moramora eto amin'ny lohan'ny lataka eto, dia miandry elaela kely eo lehilahy dia somary miaotra ilay izy dia izay ilay izy. Fa mila fitiavana i madama, omeo fitiavana izy isan'andro. Ny fitenin'ny lehilahy ataovy tsara ny fitenin'ny lehilahy rehefa miaraka amin'ny madama. Ny fihetsika lehilahy ataovy tsara ny fihetsika lehilahy madama. Rehefa miaraka ianareo roa eny ivelany eny, mampalahelo nge amin'izao fotoana rehefa hoe lasa vadiny lehilahy ilay madama dia lasa menatra lehilahy andeha hiaraka madama eny an-dalambe eny. Fa inona ny olana? Tsy ny vatan'ny madama akory no nalainy ela vady, fa ny fony nge. Ny fonao no hitsarana maha izy anao, fa tsy hoe ilay toetra ratsinao ary, fa tsy ilay hoe tarehanao ary. Isika rehetra nge zareo dia samy mbola antitra daholo mbola ho antitra daholo isika mianakavy, ary ny vatantsika koa tsy maintsy potika daholo rehefa maty isika. Ka tsy hitako izay olana amin'ilay izy hoe inona mahamenatra ny lisany hiaraka amin'ny madama rehefa eny an-dalambe. Ny izany manomboka androany fadio ilay hoe menatra amin'ny madama rehefa miaraka eny an-dalambe, fa na izay toetra ratsy alisany izany raha mampatonga madama lasa tezitra izy, na izy tokony hoe hanome fitiavana lehilahy madio, mba tokony hoe fampizara fitiavana, lasa kamo izy satria tsy nahafantany lehilahy hoe tsy manome voninahitra anazy, tsy fanomezana voninahitra vady ange zany. Matoa ny tokantranontsika malagasy zao ny mampalahelo dia matetika tsy vokatry ny fo ilay tokantrano, satria be voka rakalakely eo ilay olonantsika malagasy, dia tsy maninona izany. Lalam-piainana nge zany ry zareo tsy misy olana atao tonga lavitra nge isika malagasy samy mpanota daholo,
Fa kosa rehefa hoe io ny anjaranao izy no anjara nomeny avy tandrifo anao dia tsy maninona izany fa tiava ary zakao sady hifalio. Izay angely izy. Izay ilay toetra mbola tsy fantatry ny lehilahy ankehitriny. Mizesta daholo ry lerony hoe izay vitsy kely fa mila mariny etsy sy eroa ilay lataka. Fa mba fantatry lahy ve fa ilataka elahy koa rehefa arina etsy sy eroa dia lasa mihamantsatso. Ny vehivavy dia mifoka aina ao anatin'ny lisany ao rehefa milely. Ka rehefa karazam-behivavy maro no miaraka amin'ny lehilahy dia samy hafa koa ny aina alain'ilay vehivavy ao anatin'ny lehilahy ao. Izay mampatonga vehivavy lasa hoe mampatonga lehilahy hoe lasa reraka rehefa avy milely. Lasa tsemboka be alahy. Satria ny aina ialany miala tao. Raha ohatra izao indray androany ka te hiteraka vavy ialahy, tsisy mivoaka nefa fa lahy daholo ny ao dia kivy be ialahy. Indray androany anefa raha ohatra ialahy ka hoe fantatry io avy ambony io fa tena manaja vady, manao izay tsara kokoa hampientana ny tokantranonareo, vitan'ny lahy tsara fa tsy maintsy misy vavy kely ho avy eo na hoe na haingana. Satria ilay ranonainan'ny lahy dia milatsaka ao anatin'ny tranon-jazan'ny madama isan'andro. Ary aza mieritreritra an'izany hoe rehefa tena andeha hiodina any ambadimbadika any ako rangahy satria tsy ny madama tsy mety miteraka vavy mihitsy izy nefa izaho mila vavy kely fa lahy daholo ny avoakany. Dia raha vao izay no ataon'ny lisany, mipotika ange ny tokantrano. Vita hamelona an'io ve lisany hoe sady hamelona madama ny hamelona ilay ary ambadika ary, vitsy izany. Vitsy ny malagasy mahavita an'izany. Ka rehefa hoe sarany ilay teo aloha, lasa indray izy mipetraka ary amin'ilay vaovao ary. Dia ny eo tsy velona, ny ary erana. Ny mampalahelo ange dia no avy ny ankizy zareo e. Izany ange no mampatonga fampitehan'ny ho avin'ny tanora malagasy ary mahatonga antsika malagasy miha mahantra e. Satria tsy inona tsy mitsinjo ny ao aoriana isika malagasy. Aiza ilay fitsinjovana no avy. Tsy ny androany any akory ny fiainana fa mandrapitrisy mivoamaso be. Dia mila tsinjovina ny fiainana ao aoriana fa tsy ny hoe ny androany any dia androany dia vita. Eny an-dalambe eny izao jereo fa misy zanak'olona mbola tsy ampy taona dia efa hoe mivarobarotra madinika miaraka amin'ny mamany. Ireny ange efa mampalahelo, tsy izy ireny. Tsy sitrapony io zaza io no nahazo tonga teto ambony tany fa ianao ray aman-dreny no nilely nanao izay niefiniefina tany ambadika tany dia izay no mampatonga ny zazakely mipetraka. Dia mampalahelo potika no avy ilay ankizy. Noho izany manomboka androany mila misaina ny ray aman-dreny aloha rehefa hanamboatra zazakely ianareo rehefa te hilely ianareo raha toa ka hoe mbola tsy mieritreritra ny hitaiza, tsy voatery ny ray aman-dreny fa tanora malagasy ihany koa. Raha ohatra indrindra lapisy kely mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana ka hoe te hilely, be dia be ny dokotera manantona mpitsabo any amin'ny dokotera, indrindra mitady torohevitra hoe inona ny ataoko ry dokotera fa izaho mieritreritra ny hilely kanefa mbola tsy te hitaiza zazakely. Ny dokotera ny fanafodiny mialohan'ny lely no lazaiko. Dia ny dokotera manoro hoe izao avy ny torohevitra tokony atao mba tsy hahabevoaka andreny. Izao anefa raha ny tokony ho izy dia tsara foana ny tovovavy rehefa manambady indria izay vao milely. Io anefa samy manasafidiny isika olombelona rehetra. Samy manasafidiny daholo fa samy izay izany. Raha ohatra ka tena hoe te hilely tokoa indria dia izay ny fanafodiny akaiky afaka tokony atao. Fa anjaran'ny tsirairay mandinika. Dia eo izany ray aman-dreny tezitra indray ny ray aman-dreny tena mampianatra ratsy indray ilay kalaka opposé industrie dia ampianariny manao ratsy ilay zanakay. Ary ianareo ray aman-dreny mba efa manoro ny zanakareo ve nareo tandremo ry kialan'ity mandeha milely any ambadika any fa ho bevokany e. Mba manoro an'izany ve ianareo ray aman-dreny? Izany ange olana daholo e. Ianareo ray aman-dreny efa niaina tao anatin'ilay fiainana taloha, fiainan'ny tanora taloha, maninona tsy mitsotra n'ilay izy ho an'ny zanakareo mba ahaiza mandinika ny ho aviny rehefa hiditra ao tokantrano izy. Fa avelanareo ilay zanakareo hirimorimo fahatany tsy mahalala ny tokony ataony dia avy eo izy midona amin'ny poto avy any dia eo nareo vao hoe
tena ohatrany tsy hita zay atao rehefa be voka ve le zaza dia tena atao vaingana ny raharaha manala baraka. Izay angely aloha zay dia mahafinaritra nareo ray aman-dreny fa mahita ilay zanakareo hoe mbola tsy ampy taona dia hiditra ao anatin'ny tokantrano satria tsy na manala baraka. Ka ny soroana izay loza izay no ilazako hoe mila mandinika ny fitazan'ny ray aman-dreny ny zanany ankehitriny dia mampalahelo satria tsy inona hoe menatra ilay ray aman-dreny, menatra ahoana? Menatra ianareo ray aman-dreny efa firy zanaka aterakareo rehefa milely ianareo? 4-5. Mbola vitsy zany malagasy eo miteraka anakiroa zany, farafara kely dia anankitelo na 4 ny zanaky ny malagasy. Ary tamin'ny andro taloha, ny taolo taloha firy miteraka 10, 4-10 zany ny zanakareo ray aman-dreny. Dia hoy zareo ray aman-dreny hoe tsy azo atao ilay izy fa manala baraka tsy resa-jazy zany. Dia ahoana moa ilay tanora miheno an'izany nefa zavatra hita amin'ny maso ao anatin'ilay miala sakana ange ny tanora, eo amin'izay ilay mipinkapinka zay sy dabe ilay tanora hoe zahako tena tanora efa lehibe amin'izay aho izay lazay ilay tanora efa lehibe ako ty fa mety aminako amin'izay ilay andehalely kanefa izy tsy mahalala izay tokony ataony. Dia nisorohana izay loha izay no mampatonga anako miteny hoe ianareo ray aman-dreny dia mba mila miresaka amin'ny zanakareo vavy, tsy vitaneo omena vary fotsiny ange ty zanaka ty. Izay ilay toetran'ny malagasy amin'izao hoe mena vary fotsiny ny vary tena dia rehefa tsy mahay dia mila vanina ianareo ray aman-dreny mahazo kapoka ilay ankizy satria tsy mahay any am-pianarana. Fa mba efa nandinika ve ianareo ray aman-dreny ao anatin'io fitiavana omenareo io ange mampatonga ilay ankizy lasa miha mahay. Raha mahay mizara fitiavana ianareo ray aman-dreny dia lasa miha mahay ny zanakareo, fa tsy ny daroka alika sy ny empavararaka sy ny fanambaniana anazy akory no mampatonga anazy ahay. Tsy ahay izany mihitsy izy raha vao izany no ampianarinareo zanakareo. Dia izay ho an'ny tovavy mametraka manoro ny tovavy malagasy ako rehefa miteny andry dada sy neny hoe tsy mahazo manao sipa, dia ny tiany dada sy neny ho lazaina amin'izay dia hoe tsy mahazo manao sipa indry satria tsy inona matahotra izy hoe sao dia ho be voky indry. Raha vao ho be voky indry tsy afaka mamita fianarana intsony potika no ho avy indry ambon'izay indry tsy maintsy hanambady hiteraka nefa ny zanak'indry rehefa avy eo tsy ho tafita. Dia izay no tiany dada sy neny hatongavana. Andao indray ho jerentsika ny fanontaniana manaraka. Tratry ny fety akery kala composé dia inona ny ataondry amin'ny tare dia misarabetsaka anareo marosoa anako elana tsia fa izao voavaly ilay fanontaniana satria ianareo ihany fa tsy moramora ny manao zavatra, sarotsarotra ianareo ihany fa ny tena ihany koa mba manana ny manahirana ihany koa. Dia izao voavaly izy fa elana tsina anareo moa eo ambonin'izay ihany koa hitanareo ilay resakareo ihany koa maro ilay izy dia tsy maintsy ilay teo aloha foana no tsy maintsy atao. Inona no ataondry izy ka la composé ny amin'ny tare andry. Za moa zany amin'ny ankapobeny ilay hoe zavatra hososorana amin'ny tare aloha tsy dia manao an'ilay hoe amin'ny tare hososorana lava fa hitanareo ilay rehefa manasa tare dia tsara ilay mba ity misy tsokoko ny hoditritsika, tsy voatery ilay hoe rehefa misy tsokoko ny hoditranao dia avy eo ianao dia izay ihany. Fa ity tarehantsika ity ihany koa, io masoandro rehefa be loatra dia manimba ny tare, ny hatsembohana, ny rivotry ny vovoka mitambatra ao amin'ny tare ao. Noho izany rehefa mialohan'ny hivoaka aloha izany dia hoe tsara foana ianao mila madio. Rehefa manadio tare dia ny sira vovony, hitanareo ilay sira vovony iny ohatran'ny karazana couscous izany ny fanazavana anazy, couscous
manasa savony aloha ianao a, de avy eo de vita ny savony a, de sirana atao a, de iny a nososorana atao kosikosehana anala ilay tsikoko mipetraka amin'ny tarehy. Zay ihany no ataoko amin'ny tarehy fa tsy manao zavatra be dia be zahako akory. Ao aorian'izay rehefa tonga ianao, rehefa indrina ialahy rehefa any an-trano a, de tsara foana diovina foana ny tarehy. Na ohatra raha hoe rehefa amin'ny atoandro rehefa tsapanao hoe manasa hoe mafana be ianao a, tsemboka loatra, de afaka manasa tarehy kely eo ianao a, analana ilay tsikoko be sy ilay atsembohan'ny hafanana avy amin'ny masoandro. De tsara ihany foana koa zareo ilay masoandro be loatra zany a, io koa manimba tarehy io. Arakaraky ny sakafo ihany koa nefa, misy a fanontaniana hoe ary anina no atao fa zay tena ohatran'ny be mony be. Ny sakafo hohanintsika de miankina amin'ny sakafo hohanintsika ihany koa no mahatonga ilay tandra-be sy nanana be amin'ny tarehy. Rehefa eo amin'ilay miala sakana aloha de betsaka le izy, iny tsy maninona iny, efa natoraly iny, aza taitra amin'izany indri, aza taitra amin'izany ela tena be mony be rangahy zay de ahoana, tsy maninona zany a, fa efa lalam-piainana zany fa aleo hitombo eo le mony fa tsisy maharatsy an'izany. Fa rehefa manomboka betsaka le izy zao a, de miankina amin'ny sakafo. Rehefa mihinana hena be loatra ianao, na menaka be loatra, na sakafo matsiro be loatra, raha toa ka alergia ihany koa ilay sakafo ianao a, de aza mihinana, fa ireny de anisan'ny mametraka ilay tandra eo amin'ny tarehy. Ka raha ohatra ianao zao ka hoe misy tandra androany de aza kitikitihana hoe tena esoriko rangahy ty tandra ty fa tena ohatran'ny eo vakiako le tandra, ka io le tandra kely amin'ny tarehinao io anke tsy hiala zao de zao e, satria ilay hoditra antsika, ilay hoditra amin'ny tarehy io a de malefaka. De rehefa misy an'izay tandra kely zay ianao avela ao fotsiny io fa tsy maninona io fa ohatran'ny vatana rehetrarehetra ihany e, avela ao a. Rehefa elany elo io vaky a de maina ho azy eo de miala avy eo le lokon'ny tarehy. Fa ianao aza manimbanimba tarehy ny hoe zao no lazain'ny olona de hososora, afaka makany amin'ny mpitsabo, any amin'ny dermatologue, any amin'ny mpitsabo tarehy, raha toa ka tena hoe potika be ny tarehy na hoe tena tsy mety aminahako mihitsy ty tarehiko ty, de izy no manoro ny zavatra tokony atao hoe izao a no zavatra atoronao amin'ny tarehy. Ny fahasalamantsika olombelona de samy manana ny tsy fahasalamantsika isika, noho izany a aza mandrairay an'le hoe misy manoro hoe hosorana an'izao de tsara e, hosorana an'izao de mety e, samy manana ny toe-batany ny olona tsirairay. Noho izany a aza mihainohaino an'ireny. Fa raha ohatra ka hoe tianao marina hoe adio be ny tarehinao a, tianao marina hoe hety tsara mihitsy ilay zavatra atao amin'ny tarehinao, de manantona ilay dermatologue, any ianao a no mitsabo tarehy, de izy no mahalala ny zavatra atao amin'ny tarehy hoe zao no mety amin'ny tarehinao a, de iny no arahana. Fa aza mihainohaino torohevitra mananiany etsy eroa fotsiny, fa ny zavatra atoroko tsara fotsiny hoe ilay sakafo hohaninao a de tsy mahazo misakafo matsiro loatra, ary ny mihinana zavatra mamy be loatra ihany koa. Raha mihinana sakafo ianao na matsiro na mamy be de ilaina mihinana an'ilay voasary makirana. Ny voasary makirana de mamono ilay sakafo matsiro hohaninao. Fa ny anay moa raha ohatran'ny anay tsisy an'izaho mihinan-kena isan'andro zay fa zay ara mihinan-kena isam-bolana, indraindray ara tsisy koa. Fa arakaraky ny raha ohatra indray ianao zao ka tia mitsakotsako lava iny, hafa aloha ilay hoe mitsakotsako siligômy, fa raha ianao mihinana zavatra mamy be loatra de anisany ihany koa iny a mametraka sy manimba ilay tarehy. De mbola averiko ihany fa io masoandro io tena manimba tarehy io, fa raha ohatra zany ka hoe tianao hoe mba tsy ho simba ilay tarehy de mba mila mandinika kely ianao a. Raha ohatra hoe makeny amin'ny masoandro be a de inona no atao, manao satroka, na koa ohatra hoe miezaka ianao a tsy mijanona ela be eny amin'ny masoandro. Raha ohatra ka efa asanao no mipetraka eny amin'ny masoandro, tsisy maharatsy an'izany ianao hoe te hanajanona asa, fa kosa
miezaka ianao mba ny hoe manao izay torohevitra mba hoe tsara kokoa. Inona ny atao mba helana amin'ilay masoandro? Manao elo ohatra, na koa ohatra hoe ampiana elo zany na satroka ny atao. Misy indray miteny any ambadika any hoe tena le manao satroka rangaha mampasola. Ny sola de karazo, sola loha zany no tiako lazaina eo, karazo eo. Fa kosa ianao raha ohatra fotsiny ka mieritreritra an'izay zavatra ianao tena menatra be ako sao de lasa sola eo zako a, de anjaranao ihany zany. Fanontaniana manaraka, sady mandeha ny make-up tsika, tsy maninona fa ataoko miadana. Inona no tena tian'ireo vehivavy ny halavalataka, de inona no tena tian'ireo vehivavy? Ay, ny habean'ny lataka ve? Lataka ohatry ny ahoana no tian'ny vehivavy? Lataka ohatry ny ahoana ny tian'ny vehivavy? Ao ve ndrika lapiso kely? Ny lehilahy zany eto no te hafantatra hoe lataka ohatry ny ahoana no tian'ny vehivavy. Rehefa milelo ny olona anankiroa de ny vehivavy mankafy an'ilay atao hoe préliminaire. Aiza lisana? Inona ny atao hoe préliminaire? De ilay fotoana fanomboana ampidirana mialohan'ny lataka. Efa miezaka nanoro an'izay tany aloha tany fa ilisany de tsy mihaino. Ary le izy hoe ngeza loatra sa fohy loatra ve, sa malalaka loatra sa tery loatra, ny vehivavy zay matoa izy milelo de ankafy zany, zay ny ao an-tsainy. Ary tsy maintsy tezy satria izy hoe milelo izy de ray minitra fotsiny ampidirinao le lataka de ray minitra de maty. Tezy satria izy nge tsy faly amin'ny ataon'ny lahy. Fa ho azavaiko alisana zany hoe inona no tokony atao ary amin'izay zavatra zay. De ianareo koa mba miezaka ianareo mijery ilay vidéo efa lasany alohaloha any fa efa lasa any ilay izy, zany hoe sika menakavy moa zany eto hoe live de miezaka ako mamerina manazava le izy amin'izay mba mahazo daholo isika menakavy. Alefa ajanona kely aloha make-up. Lataka fohy sa lataka lava ny tian'ny vehivavy? Ny vehivavy aloha de tian'ny vehivavy ilay hoe lela mahavita azy. Matoa zay vehivavy lelo de mba te hanalaza ohatran lehilahy koa izy. De inona ary zany tokony atao lehilahy mba hoe hampiadana madama rehefa eo ambony fandriana? Vehivavy aloha tia vehivavy, tia lehilahy hoe bokon'ozatra, tia lehilahy lehilahy inona moa zany? Lehilahy mahavita azy e, lehilahy mahavita azy zany rehefa hoe milelo eny ambony fandriana ny resahako ilelontsika eto. Zay no tian'ny vehivavy, mba mahay milelo tsara lehilahy, ohatry ny ahoana ny filalaovan'ny lehilahy le fory ohatry ny ahoana ny lataka lehilahy rehefa tafiditra ao anatin'ilay fory mankafy tsara i madama, izay no ilain'ny vehivavy rehefa hoe ilelo izy zay. Lataka ngeza sa lataka kely no te ilain'ilay vehivavy, le mba hoe ngezangeza madondadonda mba hampientana anazy tsara, zay no ilain'ny vehivavy. Ka ny akory tsy midika hoe tena kely loatra rangaha le lataka te menatra be za, tsisy an'izany. Ny fahaizan'ny lehilahy mankafy sy mampentana ilay vehivavy no anton'ilay izy. Alefa ary préliminaire, mialohan'ny lelo tsy maintsy ampiana ny préliminaire, mianatra lisany. Azavaiko indray ary ohatra, ilelo lisany ao an-trano, aok'izay le anaty bodofotsy, tsisy intsony milelo anaty bodofotsy manomboka androany, atsipany daholo ny bodofotsy na aorian'ny tokotany aloha. Rehefa ilelo zany de tsara kokoa hoe
Tsy le jiro mazava be ny ampiasaina rehefa milely fa efa be dia be ny jiro any amin'ny mpivarotra. Hitanareo ry arendrina, afaka manao an'izay ianareo, aprimo le arendrina, dia iny no ampirehetina atao somary le mitsolopolopo zany. Izy aloha mba miaina mahazatra, miaina amin'ny zava-misy zany e. Fa raha ohatra ka hoe efa ho arindrinao ianareo misy an'ilay jiro, kaloha efa misy jiro atsy kaloha ndeha hiodina kely fa manana jiro tsara tarehy ako, kaloha vetivety alaiko le jiro. Alaiko le jiro tsara tarehy. Ity ilay jiro ty, hitanareo ito, ity ilay jiro. Ity jiro ty efa nividiko aloha ito e, efa elaela. Eny Isotry eny nareo mividy an'iny, somary be dia be mivarotra anazy eny, ohatran'izao le jiro zao. Dia mba mampiasa le jiro mitsolopolopo ireny zany ianareo. Hitanareo ito zao, somary jiro mba hoe mitsolopolopo kely zany, iny aloha mba eo ihany iny. Fa ity zao jiro ohatran'izao, torche. Zay zao le jiro iray, hitanareo iny? Ato amiko ato zao tsisy ino moa, tsisy jiro. Rapihako zao ny jiro dia mba misy an'le mazavazava ohatran'izao. Ka ohatr'izao no ilainareo roa rehefa milely ianareo, mba mila le jiro maizimaizina mitsolopolopo ohatran'izao. Dia mba mety tsara ihany koa ilay fiarahana, zany hoe rehefa milely ianareo roa dia mba tsaratsara ihany koa le izy mba haingona, mba ampiana haingo e. Rehefa manao izay mahakolokolo manana ny soa, izay no ohabolantsika malagasy. Noho izany rehefa manao zavatra zany ianao dia mba ampiana haingo ny zavatra rehetrarehetra, dia mba tsara jerena le izy rehefa misy haingony ohatran'izay. Dia rehefa hilely ary dia inona no tokony atao? Jironareo roa zany efa jiro kely mitsolopolopo ny ampiasaina ao an-trano, etsy amin'ny ondan-dramosesy, etsy amin'ny ondan-dranga. Dia voalohany aloha tsy maintsy mandro aloha, tsy maintsy mila manao madio foana rehefa hilely, na amin'ny andavanandro ihany koa, fa tsy rehefa hoe andeha hilely ihany akory dia hoe andeha milely ihany akory izay, fa rehefa le hoe rehefa miaraka ihany koa mpivady dia tsy maintsy mba mila madio tsara. Dia ny atao voalohany indrindra zany rehefa le hoe any amin'ny mandro ianareo, miaraka mandro ianareo roa, mandro any amin'ny dosy any ianareo roa, dia any aloha dia atomboka any ny lely, fampikosikosika eo, dia mifanoroka moramora. Rehefa mifanoroka moramora iny, tsy maintsy eo foana le fientananareo roa, tsy maintsy eo foana le fientananareo roa le mifanoroka eo. Jereo tsara fa mankafy madama ao anatin'izay fotoana izay, dia mifampikitikita moramora eo ianareo, mifanoro. Ela mikitika vody madama, mikitika vody madama dia izy ihany koa, dia mifampikosikosika eo ianareo. Fa rehefa ao anatin'izay fotoana izay ianareo, raha hoe mieritreritra hoe hilely any amin'ny dosy dia aza mampiasa savony. Antony dia iny ranon-tsavony iny rehefa milely ny olona anankiroa, dia iny rano tsy maintsy misokatra ilay lalan-jaza, dia lasa tafiditra any ilay savony. Dia mila mandro kely aloha, mandro alana ny tsikoko rehetrarehetra madio tsara, dia avy eo afaka manakopana, alefa moramora ilay rano. Avy eo afaka atomboka any, mifanonika moramora eto amin'ny tarehy, ny vatana, ny tanana, afaka any ihany koa ny lalo afory, ny lalo alataka, alefa any aloha 10 minitra fefak'adiny eo. Mankafy an'izay atao hoe préliminaire izay ny vehivavy, fa tsy voatery le hoe lataka be foana akory tsy maintsy ampidirina voalohany any.
mahavita an'izay ianareo roa, afaka vita izay dia lasa indray aloha manao fanenjika kely ohatra hoe mandalo atao amin'ny salon atao ianareo izay vao tonga any ambony fandriana, dia eo amin'ny salon indray aloha ianareo no fanoroka moramora eo indray ianareo. Le ankizy zany tsy ao an-trano sao dia hoe ao an-trano ao mizesta be, alefasany amin'ny dadabe ianareo sy alefasany amin'ny dadabe sy bebe aloha ny ankizy fa tsy dia ilaina ny ankizy mijery anareo, dia amin'izay mba rehefa hoe na koa ohatra raha tsy tianareo ilay izy atao an-trano afaka mandeha mankafy any amin'ny toerana hafa ianareo roa, manofa hotely dia any ianareo roa manala tsara tsisy olona any. Rehefa eo amin'ny salon indray ianareo ny seza nge tsy maintsy misy le eto ambony misy ny eto ambany, afaka ohatra madama mipetraka eto amin'ny seza ambony dia lahy indray mihinana moramora ny lataky neny eo ambony. Izy zany dia efa kilalaom-pitiavana daholo izany, vita kely eo indray 10 minitra aloha eo, dia avy eo indray ohatra hoe misy tapis eto ambany eto amin'ny tapis, jereo tsara fa mbola tsisy lataka niditra le lazaiko teo dia eto amin'ny tany eto amin'ny tapis eto indray ianareo, eo indray aloha ianareo mifanoroka kely elaela eo ianareo, dia rehefa vita elaela kely eo afaka ohatra zao dia i Ramose zao efa nisy vidéo tany aloha tany mahakasika ilay hoe kely nono ho an'ny vehivavy, dia mety zao izay Ramose zany matory eto ambany dia Indri eto ambony, matory eto ambony, dia Indri zany tsy voatery hipetraka satria ianareo roa zany mbola tsy hilele fa mbola manao préliminaire ianareo roa. Amin'izay fotoana izay dia Indri no manoroka ny Ramose eo, ity zany rangaha ity Indri, dia ny vatan-Indri zany atao somary miaka-midina amin'ny vatan-ny Ramose eo, dia ianareo roa koa mifanoroka miadakadana moramora eo, dia i Ramose amin'izay no lalao ny vodin-Indri ariariana. Izay zao dia efa anisan'ny préliminaire izay, miaraka manao ohatran'izao moramora zany ianareo roa, mandrapahatapitry ny eo amin'ny 10 minitra 10 minitra eo, izay karazana préliminaire foana izay. Vita indray izay afaka milalao kely eo ianareo, lasa indray ohatra ery am-baravarakely ery somary mitazatazana, tsy vahana amin'ny varavarankely fa amin'ny varavarankely fitaratra, dia Indri ohatra mitazatazana manodidididina eo, dia nareo roa zany Ramose ao aoriana miazona andreo ohatr'izao, dia Indri eo aloha fotsiny, dia eo nareo roa mifampikasokasoka moramora eo, somary mandindihy moramora eo, afaka ampiana karazana mozika ihany koa ao anatin'izay, tsy ilay mozika mihetsiketsiky fa mba ilay mozika milantolanto, dia misy mahatsara anazy ao amin'ny fiarahanareo roa zany. Rehefa avy miodikodina eraky ny trano eo ianareo mifanenjikenjika moramora eo, afaka mifanaikitra, dia afaka ampiasaina koa ny tsipindy, tsy ilay atao ilay fiarahana tsy mahazo manao an'ilay hoe miziriziry. Rehefa hiaraka amin'ny olona tianao ianao dia mba mila malefaka, ho an'ny lahy zany ilay hoe hiaraka amin'ny vehivavy ialahy dia mila malefaka tsara ialahy, satria ialahy raha ohatra ka hoe miziriziry be ialahy miaraka amin'ny vehivavy dia vehivavy koa tsy mila an'izay fa mila lehilahy hoe gentle, ohatry ny ahoana ilay gentle, manafosafo moramora, manaikitra tsy moramora, raha mitsipiny zao dia somary tsy ampindina moramora ohatran'izao hitanareo zany, ary mialoha an'izay zavatra izay dia mba mila mikotrana tsara daholo ihany koa ny vatana, ny tanana, ny vatana rehetrarehetra zany satria ianao ange hikotrana ao anao kotrana moramora ianao ao, dia izay no lazaiko hoe mila foana rehefa miaraka amin'ny olo tianao ianao raha tena tianao tokoa ny hoe hiadana dia mahaiza manaja ny eo an-tanana. Io vehivavy miaraka aminao ange mahafantatra foana io na ho ela na ho aingana raha mampirafy ialahy ary amin'izay fotoana izay rehefa mampirafy ialahy dia hena ilay fientanana ao anatin'ny madama, ka nisy roana izay loha izay dia oka aloha. Dia mino fa mazava tsara amin'isany izay ny préliminaire no tsara foana kokoa, rehefa avy eo zao nareo rehefa atao amin'ny salon lasa amin'izay mandeha makeny ambony fandriana, dia tsy mila mampiasa bodofotsy, ary tsy mahazo menatra ihany koa indrindra kalapiso kely menatra be, rehefa mpivady ianareo tsisy mahamenatra zany ny fiainana, lalam-piainana zany mila tsy maintsy milely mankafy ihany koa Indri, dia izay. Dia inona koa ny fanontaniana manaraka?
ianao milaza hoe fantatra amin'ny alalan'ny rantsan-tanana ny lataky lehilahy dia ahoana indray ny hamantarana ny forom-behivavy avy etỳ ivelany. Fantatra amin'ny alalan'ny rantsan-tanana ny lataky ny lehilahy. Ie, efa nisy vidéo tany hoe afaka jerena amin'ny alalan'ny tanana, amin'ny tanana ny lataky ny lehilahy dia averina zany le izy zao. Jereo tsara fa ho an'ny lehilahy zao le bebe vozona, lehilahy le somary bebe vozona ohatran'izao ireny, jereo tsara fa manao ohatran'ny triangle zany, rehefa manao ohatran'izao ny eto amin'ny vozon'ny lehilahy eto a, dia somary midina kokoa ilay eto amin'ny ambany, dia somary be lataka zany lehilahy ohatran'ireny, lehilahy be vozona tiako lazaina. Hafa ilay lehilahy hoe mandeha mikotrana mandeha makarenana dia lasa be vozona izy dia hoe iny tsy izy iny, fa fantatra foana ilay lehilahy le eto ambony eto raha somary mahitsy be ohatr'izao le eto ambony a, dia midina manao triangle ohatr'izao ny eto amin'ny valahana dia ireny a be lataka izy. Dia mipetraka ilay fanontaniana hoe hita amin'ny alalan'ny tanana, ie fantatra amin'ny alalan'ny rantsan-tanan'ny lehilahy ny habean'ny lataka. Raha ohatra somary botabota ny rantsan-tanan'ny lehilahy dia somary botabota kokoa ny lataka, raha somary lavalava rantsan-tanan'ny lehilahy dia somary lavalava marotsaka ihany koa ilay izy. Tsy midika akory tena lavalava kely zany ilay ananky, tena tsy mety, tsy izay ilay izy, fa ny fahaizanao mankafy an'ilay izy a, izay ihany a no fanafodiny. Fanontaniana manaraka indray. Fanontaniana manaraka mbola hoe fanontaniana manaraka ahoana mba hampidiro gropy ao anatin'ny lely aho. Ay, nisy gropy aho a, zaho manana gropy a, vao nanokatra gropy zahako a, rehefa nanokatra gropy zahako ao, ka aloha amboarina kely ilay loko mena. Tsara ve ilay loko mena? Ampidirina ny amin'ny gropy misy lely ilisana. Manana gropy zahako vao nosokafako vao haingana dia eny resaka lely ihany koa ny any anatiny, fa ianareo mangataka hoe ampiana ilay lely ao anatin'ilay izy, dia tsy misy ilay hoe ampiana resaka lely ao anatin'ilay izy satria tsy mety ilay izy. Raha ohatra ka nety dia efa nampiako an'izay tato anatin'ny persika fa
tsy mety le izy. De gaga nareo efa maninona ary ny tsy mety le izy e. Tsy fijerevana an'ireny akory ny midika hoe tena tonga de mahay be zah e. Lasa tsy mahatoky tena ianao raha vao mandany andro mijery an'ireny. Fa ny vahaolana akaiky indrindra de ianao miezaka mankafy ilay olona iarahanao de mety le izy. Ka aloha amboarina kely lokomena de ho hazavaiko aminareo ary. Mba tsara ve le lokomena? Somary mavomavo le izy. Mavomavo de mbola tsy nanamboatra manjamaso aho aloha fa review atao. Hiditra ao anatin'le groupy misy resaka lely ianareo de ianareo mangataka vidéo, le vidéo tsy mety. Na ianao koa raha mandefa message amin'ny raha hoe resaka lely no alefanao anatin'ny vidéo de tsy mety ihany koa le izy satria tsy inona ny message alefantsika ato anaty Facebook de tsy afaka mandefa lava loatra. De aza mandany andro amin'ireny izay torohevitra. Aza mandany andro amin'ireny ianao hoe fo kely latako de tsy mety le izy, tsy mety mankafy ako fa hijery an'le resaka lely reny zahako de mety le izy. Lasa tsy mahatoky tena ianao raha vao manontany an'izany. Fa raha ohatra ianao ka te hankafy sy te hampiadana ilay olona miaraka aminao de voalohany tsara tokony atao de hoe ianao no miezaka mankafy ilay olona iarahanao. Ho an'ny lehilahy zany, ho an'ny lisany foana ny olona no ampiako sira satria lisany ilay tsy manaja vehivavy. Lely zao lisany androany de hoe nahazo lavaka androany de hoy zalahy hoe tsy mety le izy, de lahy zalahy mandeha mitady lavaka ary de hoe tsy mety le izy. De mitovy ny asa ataony lahy any am-piasana ange io e. Jereo tsara raha ohatra ka miasa ianao androany. Inona ny asan'ny lahy? Manasa tomobile. Manasa tomobile ny asan'ny lahy. Ohatry ny ahoana manasa an'le izy? Diovina tsara sasana ny ao anatiny, ny fitaratra, ny seza, ny ato ambany fipetrahan'ny seza, ny le volant, ny ato aoriana, ny tapis, avoaka daholo akopakopaka, ny diovina tsara ny fitaratra rehetrarehetra, ny le karazana rideau rehetrarehetra ireny diovina tsara, madio be ny ao anatiny, somary ampiana an'le inona ny anaran'le izy? Ohatr'izay manadio anazy de vita ny ao anatiny, idina ny tomobile, diovina amin'izay ny ivelany, ny fitaratra, ny manodidina rehetrarehetra, ny any aoriana, ny eto aloha, ny manodidina, ny pneu, ny ivelany sy ny anatiny, vita mangirana be. Vao mahita an'izay ny patron tonga de faly be miakatra ny karaman'e lahy rapitso. Karaman'e lahy. Ny fotoana nanaovan'e lahy an'izay, firy minitra? Ataontsika hoe adiny iray. Adiny iray le izy vao vita. Fa faly be ny patron tena niasa lahy, tena vitany lahy tonga de amin'le hoe le izy. Niakatra karama. Aveo nefa ny naman'e lahy anankiray indray miasa tomobile, tao anatin'izay adiny iray izay izy nahasasa tomobile anankifolo. Folo tomobile de gaga aloha fa ahoana nahavitan'e lahy zany zahako nefa adiny iray ako tomobile anankiray fotsiny vitako. Inona nataony? Ny ao anatiny ataony aspirateur, dioviny amin'ny ataony an'izay fotsiny, tsy dioviny ao ambany, tsy dioviny seza, fa fafafafany fotsiny amin'ny éponge de vita, tsofiny kely de zay de vita. Ny eo ivelany fafafany kely fotsiny de tsofiny kely de vita, de alefany eo vita. Gaga be le patron, tena mery miasa lahy zany jery mery miasa lahy. Tonga aveo ny tompon'le tomobile, ohatran'le teo aloha ihany, tsy hita hoe nidiovina le tomobile, tsy namen'le tompona tomobile vola ilay izy satria hoy hoe ratsy dio. Folo vitany tao anatin'ny iray andro. De ohatr'izay koa lisany rehefa milely.
Fa maninona tsy hoe madama rery a no omena mankafy lely adiny ray nareo roa tonga dia manalaza eraky ny trano rehetrarehetra manodidina rehetrarehetra tokotany afaka mandeha ihany koa tsisy olana izany adiny ray nareo manalaza eo. Fa maninona ny hoe androany ako tsy mety le ato miditra kely fotsiny le lataka 10 minitra dia tena tsy nety le izy dia lasa indray la mandeha makaria miova vehivavy anankiray indray dia tsy nety le izy dia miova ohatr'izay nge manao alasafoay a ny lely ataon'ny lehilahy malagasy amin'izao dia aiza moa ialahy ny ankafy ialahy ihany no midona amin'ny poto avy eo noho izany manomboka androany raha te hankafy ialahy ny atao hoe lely i madama no omena lataka dia izay ihany. Ary ao anatin'izay nge rehefa fantatry madama ialahy fa hoe manomboka lasa mampirafy tsy manaja anazy lasa ihany koa izy avy eo a na te hilely ary izy lasa miemotra lasa ihany koa izy avy eo manao zavatra tsy mety ihany koa indraindray koa ary izy tezitra mety lasa izy hidirany devoly lasa izy avy eo mandeha mampirafy indray androany nefa raha ohatra ka fantatry ialahy madama ka mampirafy ialahy nefa impiry ialahy nampirafy madama tsy miteny izy dia avy eo ialahy tena vehivavy tsisy ilevana sy fakateranaka mihitsy ary ialahy ratsy ny mampirafy na lehilahy na vehivavy tsy manan-jo hampirafy fa kosa ry zareo a rehefa manao zavatra ianao ka te hahomby amin'ny fiainana dia ity zavatra anananao ito no hatsaraina kolokoloina dia ahomby ianao na ho ela na ho haingana tsy maintsy mahomby ianao izay ny vahaolana dia mbola atoroko an'lisany oako izay a le mihodina etsy sy eroa madama ihany a omeo anazy ny fahafinaretana mila miainga amin'ny fiainanao an-tokantrano voalohany indrindra ny fiteny ny fihetsika mila misaotra ialahy ary aza manambany anazy matoa izay ny vehivavy nanambady a dia ianao lehilahy no andriankinany ka raha teny marary foana ny ataony ialahy tsy misy olona azony antenaina intsony angeto ambonin'ny tany ary ao anatin'izay izy avy eo lasa marary mihidiny foana noho izany a ilaina foana ilay hoe miezaka ianao mijery ny hafa tsy mamaly mesazy mihitsy mamaly mesazy zahako fa somary elaela vao voavaly le izy satria hainareo any fa ny fiainantsika ihany koa korotokoroto lava dia eo foana mba mangataka torohevitra ny masta indray izany fa aretina ve masta inona mampitonga ny olona anankiray mimasta inona mampatonga ny lehilahy na vehivavy anankiray matetika moa izany lehilahy no masta dia io a ilay filana tsy voafetra raha ohatra izany ialahy ka hoe tsy misy vady na célibataire hoe masta ny aloha eo ihany fa na izany na tsy izany ny masta dia tsy mahasolo olona mihitsy fa aleo hazava ny resaka na i masta injato ary ialahy ary tsy misy fafiny ho an'izaniza ihany koa rehefa hoe masta ialahy fa tsy maintsy misy foana ilay hoe ilay toe-batana hoe lasa somary
tsy mahasolo olona ny atao hoe master ninona zavatra ataonao. De mipetraka fanontaniana ny vadiko tena tia master mijery ilay vehivavy manao akanjo sexy zany ilay vehivavy ireny izy a, de tiany kokoa. De lasa masa mijery an'ilay vehivavy manao akanjo sexy ireny izy ka io ny lehilahy mankafy zavatra amin'ny alalan'ny masony. Amin'ny alalan'ny masony ny lehilahy no inona no tokony ataoko, efa niresaka nanontany azy a, de ozy hoe tsy mahatonga anahy mampirafy, mahatonga anahy manao an'izao. Vehivavy zany no mitaraina eto. Loza lery a, masty lery a, fa ka raha manam-potoana i masta elahy de maninona no tsy omena lataka i madama. Eo zany olanareo roa eo a. Tsy ampy an'ilay hoe fifampiresahana ny tokantranonareo anankiroa, zay no olana. Satria tsinona i Ramose de variana milely, tsy vitan'ny lely ny fiainana. Mbola averiko amin'ny lisany ihany zany, tsy vitan'ny lely ny fiainana. Mba manome fitiavana mamy be ho an'ny madama ve lahy? Eo zao madama zany mahafantatry ny lehilahy hoe loza lehilahy mandeha masta fotsiny a, kanefa madama eo de mahalala hoe fantatry madama hoe makaleo izy a sady tsy tiany. De omeko ny afatry lisany androany satria lisany a tia tena be. Eo foana le fitiavan-tenan'ny lehilahy na de ny lehilahy raha misy ny hoe manana fahadisoana de ny vehivavy indray a no lasa mijaly vokatr'ilay toetra ratsy ny lisany. Madama eto efa miezaka manontany sy mitady vahaolana hoe inona zany no tokony atao a mba hampatonga ny Ramose mba tsy masta. Lasa takona loatra izy zany sa ahoana fa ahitanareo anahy. Raha ny tokony ho izy a mazavazava ilay eto. Very fanahy madama satria tsinona lozany masta i Ramose. Eo zany ny resakintsika androany a. Very fanahy madama. Mba efa miezaka manao izay mety ihany madama fa eo a ilay didy jadona. Sy fitiavan-tenan'ny lehilahy. Manam-potoana ialahy hanaovana masta ao an-trano miaraka amin'ny madama fa maninona tsy omena lataka i madama.
Tsy mety ve izy sa tsy tia ve izy sa elany mila ilaika. Tsy mahasolo olona zany mihitsy ny zay voaka lolo vitandray aloha iny make-up-tsika fa hoazavaintsika eto le izy zany a variana master i Ramsey fa nefa izy koa sady tsy milely ambonin'izay madama nefa mahalala hoe master izy. Ho anareo roa zany a mila mividy kilalao ianareo roa. Be dia be ny kilalao amidy any amin'ny dokotera mividy an'ireny ianareo roa. Ny ditra ny lehilahy dia efa fantatritsika vehivavy fa ny lehilahy dia tia lely a. Tsy fantatra izay ataony any ambadika any, eo masondry ary izy zany no ataony. Fa indria ekena ary zany hoe indria manjakely a mihetsiketsika tsara indri tsisy maharatsy an'izany a. Be dia be ny akanjo amidy any amin'ny mpivarotra any a, akanjo afaka anaovan'ny vehivavy a mba hoe lasa manjamanja indri lasa sexy. Zay aloha. Eo ihany koa miasa tsara ve indri kalapiso? Mila miasa tsara indri mahaleo tena. Raha ohatra indri ka mitangona karaha aman-dRamose fotsiny dia tadidio tsara fa tsy misy fahaleovantena iainandreo ao tokantrano fa indri dia tsy maintsy mihaino izay tenin'ny Ramose foana na tsara na ratsy ataon'ny Ramose dia mihaino indri. Eo ilay mampalahelo ny tovovavy malagasy noho izany indri tsy maintsy mahaleo tena. Ambonin'izay miresaha mivantana ianareo roa. Rehefa ilely ianareo roa dia mifampiresaka mivantana. Izay no mahatsara ilay izy. Hono lesy, ohatran'ny ahoana indray lesy ny tokony ataontsika androany. Tena ohatran'ny tiako be lesy ilay teo ambony fandriana. Ilay teo ambony teo eto amin'ny tany tsara. Ilay teo ambony sisiny tsara. Ilay fihetsika ohatran'izao lesy ny tsara. Ilay tongotra ilan'ny misopirana ohatr'izao lesy ny tsara. Ilay tongotra indry somary misabaka kely ohatr'izao ky ny tsara. Izay no resahanareo roa mialohan'ny lely. Dia rehefa milely ianareo roa dia mifampiresaka. Tsy mifampiresaka hoe dia ahoana e? Ao ve? Ohatra ialahy zao hoe mihinana nono madama dia eo ialahy mibitsibitsika moramora. Tia indri hoe zany kalapiso. Teren'izy hoe kitery tsara no indri mankafy tsara ve indri? Tia indri ve? Sao dia mba tokony atao ohatran'izao indri. Dia indri ihany koa mila manoro an'ny Ramose indri hoe le eto amin'ny fiako lesy ny tena tiako be rehefa kiteny ialahy moramora dia mba ataovy moramora. Ohatr'izao mihitsy lesy ny tena tsara. Ohatr'izao indrindra angamba tokony atao. Mila fampibitsika moramora ohatran'izay ianareo roa dia izay no mahatsara ilay fiarahana. Jerevinareo tsara ity tanana ity a, miasa be io rehefa milely. Na tanana anankiroa mifampikasoka ohatran'izao moramora aza dia efa anisany mampientana anareo roa. Na ianao ary anky miezaka manao ohatran'izay moramora eo dia afaka manao ohatran'izao koa ianareo roa eo. Tsy voatery ny tanana ihany fa ny vatana ihany anankiroa mifampikasoka. Fa hoe maninona ilay no master dia ny ditran-dehilahy tsy ho voafetra mihitsy. Raha ohatra izao mivady indray kalapiso eto raha ao anatin'ilay hoe 5 taona na 3 taona eo izy manao an'ity toetra ratsy ity hoe master foana nefa madama efa eo dia aleo izy zany master raha izay mahafinaritra anazy. Fa eo amin'ilay mankafy lely a, ny lehilahy malagasy tsy mba mahay manao ilay karazana romantika nefa izay no andrasan'ny vehivavy. Aiza lisany? Maninona lisany tsy mba manao an'izany? Ratsy ve ilay izy? Kilalaom-pitiavana ange zany e? Miandry an'izay kilalaom-pitiavana atao lisan'izay ny vehivavy. Nefa lisany aiza inona no atao lisany? Mampiditra lataka iray minitra dia izay. Dia sady mampalahelo no mahamenatra ilay izy lasa zarara vita fotsiny dia tsy hita akory izay fandehany avy eo. Fa manoro ho an'ny lehilahy malagasy mba homeoroka madinidinika i madama mba hahatsara ilay fiarahana. Rehefa mifoha maraina ianareo roa, bonjour kipiso ah, bonjour lahy, natory be ve lahy? Natory be ve indri? Za lesy tena natory be dia nanao sao dia nanofo ratsy aloha e. Dia eo aloha nareo roa somary famihana kely. Nofo ratsy aloha. Za lesy tena ohatran'ny misy nanofy aho, ohatran'ny misy anjely tafiditra tao anaty dia lely tsika.
zany ve de tokony atao ary le izy zao e. De eo zao nareo de afaka tonga de midely any koa am'izay fotoan'izay. Ilay oroka madinidinika ohatr'izay a de ilain'ny vehivavy. Ary hoandriany koa ry kalapiso. Ny lehilahy de tia resaka lely. Rehefa ianareo roa zany ny sendra tafaraka de mba mila manao an'izay fihetsika zay ianareo roa mba hiezaka hankafy, mba hiezaka hanao zay ahatsara ilay fiarahanareo roa. Lely no lazaiko eo a. Hoe manao hoe mila manao resaka tia resaka lely lehilahy de mila manao an'izay ndretsy kalapiso hoe rehefa hoe nareo roa rehefa hoe tafaraka rehefa ny fotoana fiarahanareo roa de na mifandefa message raha ohatra de mila manao an'izay ihany koa ndry. De tsy mahazo menamenatra satria eo le fahamenaran'ny vehivavy eo. Raha vao menatra lava indri a de zay mampatonga ny lehilahy lasa na hikitika indri koa ary izy lasa kamo. Noho izany a rehefa manambady indri ry kalapiso de aoka izay le menamenatra. Tsy ampiana intsony zany hoe menamenatra zany a fa efa manambady indri. Satria indri raha vao menamenatra lava eo a de na i ramose tokony hikitika indri ara lasa kamo sy miahotra de aleony a manenjika ilay vehivavy le sasasy mipelipelika be ary. Be de be ny akanjo amidy eny amin'ny mpivarotra le akanjo tsara tarehy a afaka anaovan'ny vehivavy a rehefa matory. Sexy ny tiako lazaina. Aleo fa hividy an'izay nge zahako e de ho anaovako le izy. De aza mitsaratsara ianareo hoe sao ve natao nikala composé manao akanjo miboridana be ohatr'izao. Torohevitra ny ataontsika ato fa tsisy hoe resaka inona akory. Torohevitra mba hatsara ilay hoe lely. Manana ako fa mbola tsy anaovako aloha tsy maintsy ho gaga ianareo tena zao koa natao nikala an'ity fa ho ataoko ihany le izy a mety hoe vidéo na hoe sary fotsiny ataoko a de mba mila mividy an'ireny akanjo tsaratsara ireny ndretsy kalapiso a. Rehefa le hoe andeha hatory a de manao mba akanjo tsaratsara. Manao an'ireny a de mba mampentana akory lehilahy zany. Tsy maintsy manjamanja foana indri. Tandremo ilay maimbo vavy fa raha maimbo vavy indri a ny torohevitra ihany koa na ny lehilahy ary na ny vehivavy tsy tsara maimbo vavy. Fa ny atoroko anareo hitanareo le manala itsika moa tsy misy carry le maintimainty amin'ny nify ireny. Ny tenako moa zany tsy manam-bola andany amin'ny dokotera mafy e. De satria zany mafy ny ady tsy afaka makany amin'ny dokotera. Rehefa miborosy nify ianao, miborosy nify ialahy, miborosy nify indri de ampiana vinaigre ilay apetrahany amin'ny douche any ilay vinaigre. Izany hoe ny borosy nifinao a rehefa miborosy nify ianao a de mialohan'ny ampiasana rano de ampiana vinaigre ilay borosy nify ianao zany a. Vinaigre sy borosy nify sy dentifrice no hiborosiana nify. Rehefa manakobana avy eo a de rano ny atao. Ny anton'ilay vinaigitra iny a de analana ilay maimbo vavy. De mbola averiko ihany fa ity lela be ity a mila sasana ilay lela, borosiana ny lela satria mipetraka eo amin'ny lelanao eo ny ambin-tsakafo izay hohaninao. Ka raha tsy miborosy lela ianao de miteraka vava maimbo. Anisan'ny mahafaty ilay carry le bibikely mihinana ilay nifinao laoka ihany koa ilay vinaigre. Ka raha ohatra ianao ka miborosy nify matetika de tsisy maharatsy izany fa lasa miafaka lasa tsy manino moa zany maty lasa ilay bibikely mpihinana ilay nifinao a de maty miandalana le izy. De zay kalapiso kely a manomboka androany ndry a de mila tsy maintsy hoe manana asa aloha. Indri raha vao tsy manana asa eo tadio tsara fa ampijalian'ny lehilahy. Na tsy hiteny andri raha lehilahy de tsy maintsy hijaly indri. Ary efa toetra ratsy ny lehilahy zany. Toetra ratsy ny lehilahy zany hoe raha vao tsy miasa ny vehivavy tsy maintsy ambaniny rehefa ao an-tokantrano.
Raha ohatra ndreka vehivavy miasa, eo ihany ny fanambaniana, tsy dia manambany be izy, fa eo foana ilay hoe tsy maintsy ny lehilahy ny ambony. Iny aloha efa lalam-piainana iny, tsy maintsy hoe lehilahy foana ny ambony rehefa ao an-tokantrano. Lalam-piainana iny tsisy maharatsy an'izany. Fa kosa ilay hoe ilay fiainana ao an-tokantrano, ny lehilahy dia tsy maintsy mazakazaka foana ny lehilahy rehefa ao an-tokantrano. Ialana an'izay zavatra izay dia mbola averiko foana ho an'ny tovovavy aloha, mamerina foana ho an'ny tovovavy malagasy, tandremindry mipingapinga fa hijaly ndry rehefa manambady. Hijaly ndry raha vao hoe lehilahy tsy mieritreritra haka vady andry no lasa vady indry eo. Zaho zay dia efa miteny dia ilay manokatra fealoha loatra. Lehilahy rehefa manomboka eto amin'ny 70 taona eo vao tapitra ny ditrana. Indri zao eto hoe leo be ndry mahita an'ilay ry masta foana, dia avy aloha izy masta raha ohatra ka izay no tiany. Indri dia tsy afaka hanova toetran-dehilahy izany mihitsy. Hoe anao tsara fanahy be ve indri dia lasa miova izy, hoe anao ilely foana ve nareo dia lasa miova izy, tsy hiova izany izy. Rehefa reraka ilay lataka, rehefa mihena ilay hery ao anatiny a, dia miova izy. Ho an'ny tovovavy malagasy dia atoroko foana fa indria izany ny fijalian'ny vehivavy ao an-tokantrano, ary tsy isika malagasy. Matetika moa izany ny vehivavy no lasipatra vehivavy malagasy, satria ny tokantranontsika malagasy dia miorina ao anaty afo be, izay ilay mampalahelo amin'ilay izy. Tsy sitrapon'ny mpivady ny tafiditra hoe noho ny vady a dia eo ilay olana. Dia rehefa ao an-tokantrano ny vehivavy afaka hoe mandefitra foana rehefa ao an-tokantrano, fa ny lehilahy dia tsy misaina fa lasa mandeha manenjika alika tady lavaka vaovao. Efa toetra ratsin'ny lehilahy iny. Tokony ampiana fotsifotsy eto fa oka aloha. Dia mino aho fanazava tsara izay ho andry kalapiso kely a. Raha ohatra ka masta ny lehilahy, avy aloha izy izany masta raha izay mahafinaritra ny saina. Fa mila tsy maintsy mividy kilalao ianareo roa a, ary tsy mahazo menamenatra indri a. Be dia be ny akanjo amidy eny amin'ny mpivarotra, afaka manao an'ireny akanjo ireny indri a, mba hahatsara ny lely ataonareo roa. Dia tsy mahazo menamenatra rehefa mpivady, fa izay no atao hoe lalam-piainana, mila tsy maintsy sasandry rehefa miaraka amin'ny vadindry. Dia fanontaniana manaraka, ahoana ny ahafantarana vehivavy hoe tonga ny orgasme? Ny orgasme, rehefa milely ny olona anankiroa a, ny vehivavy raha tonga indroa, intelo, inefatra na impolo raha ny orgasme vehivavy dia tsy misy olana mihitsy. Satria tsy inona afaka hoe, satria tsy ny vehivavy tsy inona ilay ao anaty ao ange ilay ranom-polo mivoaka e, fa tsy mitovy an'ilay lehilahy hoe anankiray ihany ilay ranonaina mivoaka dia avy eo maty ilay lataka, tsy mitovy izay. Ary izay no andrasan'ny vehivavy amin'ny lehilahy mba hoe ho tonga ilay orgasme rehefa milely. Mampalahelo nefa amin'izao fa lehilahy dia tsy mahafantatra hoe aiza ilay orgasme no tonga dia roviana ny tokony ho tonga. Ny fahaizany elahy milalao fory ny anton'izany. Dia mbola averiko foana fa tsy maintsy hoe
ilay préliminaire dia anisan'ny voalohany ankafizin'ny vehivavy rehefa milely. Mila milalao ilay forela mba hampetana vehivavy. Mila milalao ilay clitoris mba hampetana ilay vehivavy. Misy tany torohevitra mahakasika ny hoe point G nataoko. Aiza tahoana zany ilay nitady point G averina indray zany satria live direct tsika mianakavy eto a. Raha ohatra zao ilaka hiditra ato anaty lavapory mijery an'ilay point G dia hiditra ohatr'izao ny latakelahy. Tsy mety ilay izy raha ohatra ka ilay lataka foana no miditra ohatran'izao satria tsy mahadona ilay point G la fa tsy maintsy ratsan-tanana no hiditra any. Dia atahoana mampiditra ilay ratsan-tanana? Ampidirina ohatr'izao, tsara kokoa ilay hoe ity ampovoany ity no atao, ity fanotelony ity inona filazana azy, ity zany ny tsara na hoe fanondro ray amin'ireo. Raha ratsan-tanana anankiray zany no atao fa tsara kokoa raha ity ampovoany ity. Rehefa miditra ohatran'izao ny latakelahy dia ny ratsan-tanan'elahy dia eto amin'ny ambony akasoka moramora amin'ny ambony amin'ny tapipory ao anaty ao ilay ratsan-tanan'elahy. Miditra tsimoramora ohatr'izao ny ratsan-tanan'elahy dia rehefa tonga eo ambony eo, tsy ohatr'izao moa ka izany fa ohatr'izao ohatr'izao ilay izy aspirana. Dia rehefa tonga eo ambonimbony kely eo midona ary amin'ny farany ary ny ratsan-tanan'elahy dia ampakarina kely ohatran'izao ilay henon'elahy foana hoe midona any amin'ny farany ratsan-tanan'elahy dia ampakarina elahy miakatra ambony ohatran'izao. Jereo tsara fa tsy maintsy mahatsapa elahy hoe misy karazany boribory kely voakasika elahy ao. Dia io ilay point G. Ao anatin'izay fotoan'izay elahy dia tsy maintsy milelaka ilay foro madama. Ary masony elahy nke midiridiry be ohatran'ny vorondolo e. Tsy maintsy hitan'elahy eo foana hoe tsara tian'ilay vehivavy ilay izy. Bitsibitsika morambory indri hoe zany kely piso. Sao dia ohatr'izany ndraiky ity indri. Tena mankafy be za. Mamy be ilay izy. Miresaka ohatran'izay koa elahy. Ho andry ankory kalapiso kely dia mila miteny an'lehilahy indray ohatran'izao lesy ny tokony tsara. Dia eo indray ohatr'izao indray tokony atao. Ohatr'izao indray mila fampiresaka ohatran'izay ianareo roa dia izay mahatsara ilay izy. Dia rehefa tafiditra eo amin'ilay voakitika elahy eo ilay point G ohatran'ny boribory kely ohatran'ny baolina kely zany dia afaka etsiketsika elahy amin'izay ny ratsan-tanana avy eo satria moa zany ohatr'izao dia miakatra ohatr'izao moramora dia manao ohatr'izao zany ratsan-tanan'elahy ao anaty ao. Eto dia manao ohatr'izao moramora, ohatr'izao zany fiasan'ny ratsan-tanan'elahy rehefa ao anaty ao. Raha ohatra ndraika tanana anankiroa no atao fa tsy ratsan-tanana iray ihany dia ohatr'izay ihany no atao, miditra ny ratsan-tanana dia tanana anankiroa. Dia rehefa tonga dona ary amin'ny farany dia atao mahakasoka ilay baolina kely anankiroa dia mihetsiketsika ohatran'izao indray ny ratsan-tanan'elahy avy eo. Atao ohatran'izao. Etsiketsika ohatran'izao ny ratsan-tanan'elahy avy eo. Raha ohatra ilay ka reraka be manetsiketsika ilay ratsan-tanana ohatran'izao dia afaka avoaka. Amin'ny mahalavapory anazy tadio tsara fa inona moa zany filazana fragile. Izany hoe saripady ilay lalan-jazan'ny vehivavy dia tsy mahazo ilisany ridiridy be. Mbola averiko foana izany. Aok'izay amin'ny maha hoe olo-tianao anazy dia tsy mahazo hafa ilay hitanareo any ivelany hoe ahoana ary ilay milely any ireny dia tonga dia mibelibelika be izay dia ohatra tsy tsara ireny. Fa raha olo-tianao miaraka aminao dia mila manao gentle. Izay no atao gentleman. Mila manao gentle lisany mankafy tsara, manoroka tsara, mikitika tsara. Ohatr'izay ilay ataon'ny lisa manao ohatran'izao zany miadakadana moramora ohatran'izao fa tsy maimaika be anganalakady atao an'izao. Tsisy dikan'ilay izy. Dia rehefa anala ilay ratsan-tanana amin'ny lavapory elahy dia alana moramora. Raha ohatra ka sy tian'elahy indray ilay ohatr'izao dia afaka ampidirina moramora dia somary atsangana ohatr'izao dia miakatra moramora manao ohatran'izao indray ilay izy. Anisan'ny mampetana vehivavy zany dia eo ihany koa tsy maintsy lasa ho tonga ny orgasme-ny vehivavy. Mipetraka ny fanontanian'ny lisany ilay any alohany tena tsy fantatra mihitsy raha hoe rovina no tonga ny orgasme an-kialanina. Anisan'ny mampentana anazy zao izany.
Raha ohatra ka ny latakelahy zao hoe tonga eo ny orgasme vehivavy dia jereo tsara fa tsy maintsy misy ohatran'ny hoe manaikitra ilay lataka. Raha ao anatiny ao zany hoe ao anatin'ny lavapory ao ilay latakelahy dia izay no ahalalany elahy hoe tonga ny orgasme vehivavy, misy manaikitra ilay latakelahy. Tsy hoe voakaikitra mafy be akory fa tsapany elahy hoe ohatra misy manetoketoka manaikitra eo ny ao anatin'ny latakelahy ao. Izay no ahalalana hoe tonga ny orgasme ny vehivavy. Raha ohatra ka avy ety ivelany dia fantatra elahy amin'ny fihetsin'ny vehivavy eo hoe rehefa mientana izy dia izy le mientana iny no ahalalana anazy. Fa kosa ny vehivavy raha tsy mahay an'izay le mampientana vehivavy izay aloha dia tsy ho tonga zany mihitsy ny orgasme dia farany koa izy leo satria tsy ny elahy tsy mahay ninino. Tsy vitany hoe lataka ampidirina fotsiny akory izy ity. Fa ny fahaizany elahy milalao vehivavy na mibatabata anazy eo fotsiny ary ange dia efa tian'ny vehivavy zany e. Elahy dia mila mianatra hoe ohatry ny ahoana mibata anazy, bataina moramora izy fa tsy hoe batabataina dia ohatran'ireny mibata zezika ireny akory dia mibata zezika dia atsipy ery amin'ny tsy mahay maka ery. Fa bataina moramora izy ohatra hoe afindra ery amin'ny seza ery dia bataina elahy izy. Bataina moramora ohatra hoe afindra bataina mora mankeny amin'ny fandriana izy. Dia izay koa dia efa fihetsika tian'ny vehivavy zany. Anisan'ny mampentana sy manatsara ny fiarahan'ny olona anankiroa ihany koa ilay izy. Dia mbola averiko foana aoka izay ilay mampirafy. Vao mampirafy elahy dia ho hitan'ny elahy tsara fa tsisy fiarahana vanona eo ary tsisy vehivavy anaikinaiky fahatany koa eo vokatriny hadalany elahy. Madamany hoe mety manaiky tsy sazoka fotsiny, tsy hoe mety manaiky fa manaiky tsy sazoka izy. Saingy ny ao anatiny ao dia hoe hita tena tsara ny azo atena. Tsy misy olona tian'izany hoe ampirafesina zany mihitsy na elahy. Io zany aoka izay ilay mampirafy. Zay. Tsy nary tsara ve ilay haingona masoko teo. Za tsy namboatra be volomaso fa aleo fotsiny aloha andeha amin'io androany. Raha ny tokony ho izy tokony ampiana le hitanareo le eto ambony ohatr'izao le eto ambony misambany. Fa aleo andeha amin'io fotsiny aloha. Sa ampiana ihany. Sarotra be nge ilay izy. Aleo tonga dia lokoina ka. Inandray ny lokona make-up tianareo atao. Ilay loko matromatroka no tsy maintsy atao voalohany. Fanontaniana manaraka azo atao lava, azo atao lava loatra ilay vidéo fa fitohino. Tsy mila vidéo lava be ianareo fa fitiniana. Dia hitanareo za zao efa miezaka mihitsy zahako manao ale somary fohifohy ahako zany satria ny connexion-tsika malagasy tena mampalahelo satria tsika tsy mba afaka migalabona ohatry ny olona rehetrarehetra tsika fa janona kely ato fotsiny dia ohatran'izay fotsiny ilay izy nefa tsika mba hoe mila manao zavatra mba manao zavatra elana tsiny indrindra fa somary mievina. Za isaky ny manao live dia mievina foana. Io fa lasa menamena ny masoko dia gaga zao narinika la composé mena be. Tsy hoe mizahako akory lasa mena fa hitanareo fa nievina zao dia lasa mena maso.
Indraindray ihany koa zako manao ino moa ilay make-up koa indraindray somary manaikitra maso, de zay mampatonga ilay izy somary masoko mena, fa tsisy tokony atahorana indray satria torohevitra fotsiny ny ataontsika ato, de zay ifanorohevitra sika, ifanoro momba lely, de zay ihany. De hitanareo efa miezaka zany amin'le manao vidéo mba hoe afohesiko le satria mampalahelo isika malagasy tsy mba manana ilay hoe le namba te higalabina be ato anaty internet ara de tsy afaka manao an'izay, nefa mba ilaitsika ilay torohevitra, de efa miezaka foana zany mba hoe ho afoheziko kely ilay izy, de mba samy mahazo sy samy mahafantatra ilay zavatra misy isika mianakavy. De mbola isaorako ihany ianareo manaraka fandaharantsika, saotra anareo manaraka ny zavatra misy. Fanontaniana manaraka, jerentsika fanontaniana manaraka, omeo groupe. Afaka averina partagena ve hoe inona no itiavan'ny lehilahy minono fory? 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 Ao ve lisana? Inona no itiavan'ny lisa minono fory? Inona no itiavan'ny lehilahy minono fory? De inona no itiavan'ny lisany minono fory? Amin'ny voalohany amin'ny ankapobeny lely de mila mankafy aloha, mila mankafy lely ny tsirairay na lehilahy na vehivavy. Fa tsara hoe ny lehilahy le hoe lehilahy mankafy tia minono fory de io le efa hoe fafinaretana, ary tsisy maharatsy an'izany ange, fa kosa tadidio tsara ry zareo elahy raha hinono fory de tsy le forin'olona rehetrarehetra io no hohanina daholo, fa raha te harary de hita lehilahy tsara. Raha ohatra zany elahy ka hoe te hinono fory de madama ihany, neny madama ihany no hohanina, fa tsy io karazam-behivavy rehetrarehetra io. Raha vao hoe karazana vehivavy rehetrarehetra no iarahan'ny elahy de ho hitan'ny elahy tsara fa harary elahy zay. Antony de hoe raha ohatra ka karazana vehivavy no iarahanao de samy hafa ange ny toe-batan'ny olona rehetrarehetra. Samy manana ny toe-batany ny tsirairay fa tsy mitovy mihitsy. Ary tsy lalàna ihany koa ilay hoe hiaraka amin'izao tsy nisy olona naniry an'izany hoe hiaraka amin'izao karazan'olona rehetrarehetra zao, fa rehefa hoe ray ihany no ataonao efa nisy ohatra nataoko teo aloha teo tamin'le hoe miaraka amin'ny karazan'olona maro be dia be.
dia inona izany ny vahaolana atao raha ohatra ka hoe madama ihany ny arahana? Tsara ry zareo ilay manao zavatra kelikely tsaratsara. Hafa ihany izany hoe manao zavatra kelikely tsaratsara, mahafinaritra ny maso, manintona ny hafa. Hafa izany. Fa ianao rehefa manao zavatra lasa foay, manao lalakitakisoa, dia ianao ihany avy eo no hijinja ny vokatry ny nahafahafinao. Aok'izay aloha, amp'izay ny mekaka fa ho azavaiko aminareo indray izany. Lesona antsika te inona tiava lehilahy minonofory? Tia minonofory ny lehilahy. Voalohany dia resaka lely, mahafinaritra lehilahy ny atao hoe lely. Fa maninona no tiany loatra ilay izy? Dia mitovy indray mena bonbon sosety ireny ihany. Fa kosa mbola averiko ho an'ny lehilahy rehetra. Lehilahy rehefa te hinonofory dia voalohany ilay vehivavy anankiray vadin'ilay ihany arahana. Miteraka aretina anke io e, mitay nify be an'lahy iny, mifangaro rampory, dia anisany olana ihany koa izay. Mahatonga ny aretina angatra ny finonoana fory raha ohatra ka mifandimby amin'izao karazana forom-behivavy be dia be izao no iarahan'ny lehilahy. Noho izany raha ohatra ka te hinonofory tokoa io lahy dia madama ihany ny arahana, tsisy maharatsy an'izany. Ho an'ny vehivavy, raha ohatra ramose ka hoe te hinonofory dia indray tsy mahazo menatra hoe menatra be tiako io foana aloha, menatra be alana tsara ilay volopory amin'izay fotoana izay. Indria rehefa manambady indray izany dia mila mihetsiketsika manjamanja tsara dia mba tindra amin'izay, satria indria raha ohatra ka tsy mihetsiketsika lasa kamo be ramose na hoe ilely lasa kamo ihany koa izy, na ny hoe hikitika indray lasa kamo ihany koa izy hoe mieritreritra na dia ny hoe nikitika andrisihanao izay mahafinaritra indray lasa kamo izy, satria tsy inona ilay fihetsika indri ilay matahotra indri ilay kitihana. Dia noho izany tsy mahazo menamenatra intsony indrindrika lapisokely rehefa manambady. Hafa ny fiainan'ny tanora. Ny tanora hoe raha ohatra ka hoe mbola tsy te hilely, tsisy bedy izany mihitsy. Mananjo ny tanora rehetra raha ohatra ka hoe tsy hakavady anazy ny lehilahy iny, dia mananjo indri hoe zahako mbola tsy hilely fa avelao hijanona aloha. Fa raha mpivady indri dia mila hoe rehefa hoe hilely anareo roa dia mba mila mazoto indri ary tsy mahazo menatra. Amerina hanazava ny eo anaty vidéo zahako satria efa betsaka mihitsy anareo izao no nametraka iny fanontaniana iny dia ho averiko anaty vidéo amin'izay mba samy mahita daholo ny rehetrarehetra. Dia mba tsara kokoa ilay mba hoe mbola averiko foana fa ny fitiavana ry zareo tsy vitany hoe lely fotsiny tsy vitan'izany. Mbola milaza lisan'ny lehilahy malagasy ihany zahako, tsy vitan'izany. Raha ohatra lahy ka hoe te hiadana tokoa, te hiadana ialahy amin'ny vadin'ialahy, voalohany omeo fitiavana madama. Tsy ampy fitiavana ange ny vehivavy tsy ampy fitiavana ny vehivavy, izay no mampatonga ilay tokantrano malagasy mikorotana. Ialahy mila fitiavana kanefa tsy hainy ialahy ny mizara fitiavana. Tsy mipetraka tsara ilay volomaso fa tsy maninona izany. Noho izany raha ohatra ka tiany ialahy tokoa ny hoe hiadana ara-pitiavana dia voalohany omeo fitiavana i madama. Izany no andrasan'ny madama. Mba fantatrareo ve fa ilay isan'ny tompo Facebook raha fantatrareo, ny lehilahy tompo Facebook, izy dia efa nanoro nilaza mihitsy izy ary vakovava hoe
Ianao raha tianao no tafita dia ilay vehivavy miaraka aminao iny ihany arahana satria iny vehivavy iny no hanosika anao a, ampivoatra anao a amin'ny fiainanao. Ary tena marina izany. Sa lainga? Zavatra hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny vehivavy ange rehefa tena tia dia mahavita manao ny antsy ho zavatra ary mitady hevitra kokoa izy hoe anao izay ahatafitan'iny lehilahy miaraka aminy iny. Noho izany a, ho an'ny lisany dia torohevitra no ataoko ho an'ny lisany hoe mio fitiava madamo. Izay no andrasan'ny vehivavy amin'ny lisany hoe fitiavana. Trano tsy nety izy izany. Rehefa hain'ny lahy no manome fitiavana vehivavy a, rehefa hain'ny lahy no mankafy an'ilay vehivavy rahan'ny lahy, mila izany atao hoe orokoroka mamimamy izany madamo. Oroka! Rehefa mifoy ao am-pandriana aloha efa nilazaiko teo aloha, rehefa mifoy anareo roa mifanoro, rehefa handeha hiasa ialahy mifanoroka, rehefa miditra ny trano ialahy kely tonga aky zahako dia nanahoana aky indria dia nanahoana aky journée andria, ohatr'izao lesy journée ako, tena zako lesy nisy olana nitezitra anako mihitsy tary an-dala tary, tena tsy tiako mihitsy ny toetran'ilay olona tary fa ohatr'izao. Mila fampiresaka ohatr'izay anareo roa rehefa mihaona dia mampiadana anareo roa izany. Averina aminao an'ity vidéo ity zahako a satria maro nametraka an'ity fanontaniana ity a, dia ho alefako any anaty vidéo ity a dia mba amin'izay mba mijery ihany anareo roa. Ny anareo rehetrarehetra izany fa tsy hoe anareo roa e. Dia ilay fanontanianareo moa izany eto a hoe inona sakafo mampatanjaka latsaka dia efa nandeha ilay fanontaniana fa anderina ilay izy zahako. Sakafo mampatanjaka latsaka dia misy afaka mihinana ilay hena ireny ianareo a, elahy hena somary mantamanta, tsy manao cannibale akory ho simba eo. Raha vao ilay hena manta be ilay tsy masaka ireny no ataony elahy dia hitan'ny elahy fa misy kankana iny kankana iny hiditra anaty vatany elahy dia harary elahy avy eo. Fa ny hena somary le steak izany, ny steak afaka mihinana an'ireny elahy dia mba atao somary mantamanta ilay izy a, tsy dia atao manta loatra. Inona ihany koa ny kafe, mbola averiko foana ny kafe arabika, ilay kafe marron a, ireny no tsara sakafo hohanin'ny lehilahy dia mba mampatanjaka ilay izy. Tsy tonga dia iray kaopy, ny antsika malagasy mantsy rehefa misotro kafe dia iray kaopy, tsy izay natao rehefa misotro ilay kafe. Eo amin'ny roa sotro, telo sotro na tapa-kaopy eo fotsiny ny atao. Efatra sotro izany raha betsaka indrindra isan'andro no hohanina, na maraina na atoandro, amin'ny hariva efa reraka, fa tsy maninona izany. Tsy mialohan'ny atoandro tsy azo atao ilay izy fa na maraina na amin'ny atoandro na tolakandro, izay no misotro an'ilay izy. Dia eto Madagasikara moa tsy dia misy ilay somary maromaro fa maintimainty ny kafe antsika dia afaka manao ianao ao an-trano, mividy an'ilay voana kafe a dia endasina, dia rehefa somary marron ilay izy a, avy eo iny no endasina dia totoina dia iny no sotroina, tsy ampiana siramamy. Dia aoka aloha mbola averiko foana fa ity fatina sigara lisany ity mampalazo lataka, aoka izay. Raha te hifoka sigara tokoa dia mba mifoka indroa na intelo isan-kerinandro, anankiray ihany. Jereo tsara fa elahy ange lasa matanjaka amin'izay, lasa mibokon'ozatra, lasa bôgôsy, lasa tsy simba ny vatany elahy vokatr'ilay setro-tsigara.
ny lelan'elahy io koa mangidy tsy mba mahatsiaro menatra ve lahy madama na te hanoro ka akambe satria tsy ny elahy mangidy be vatany elahy zany ange de efa anisany mahakamo madama koa saingy izy tsy miteny de mba ohatr'izay manomboka androany zany lisany mila jejojejo tsara de ilay fatana toaka ny toaka raha tena te hisotro marina de mba misotro hoe mba indroana in-telo isan-kerinandro de mba sotroina kely tapaky ny vera mba zay ihany de matanjaka ny vatany elahy ny vavony simba ny vavony isan'andro tobasiny elahy tao ary mampalahelo de ilay prostate ery ambany ery voatobaky ny toaka isan'andro maty ny sigara dotriky ny toaka de avy eo tsy miteraka elahy ihany mijaly avy eo ny tongolo manta afaka hohanina ihany koa rehefa mihinana tsy voatery tonga de tongolo be anankiray ihany koa akory raha matanjaka moa elahy mihinana tsy manina satria tanjaka ho an'ny elahy iny fa tsy hoe tonga de mialohan'ny lelo de hihinana tongolo be isan'andro elahy ohatra latsinainy mihinana kafe talata mihinana tongolo ny alarobia mihinana ilay soja ino moa filaza anazy ino moa anaran'ilay soja sa inona le filaza le zavatra karepo atsika reny tadidiko indray anaran'ilay izy teo ina moa anarany iny amin'ny teny gasy ka aloha jereko kely ato ilay izy canola mila mihinana an'izay koa lisany de mbola averiko foana ny tongolo gasy ihany koa mampatsara ny lataka de mba miezaka lisany mihinana an'ireny de amin'izay mba matanjaka tsara ny lataka elahy rehefa mihinana de afaka mihinana chocolat ihany koa ny chocolat tsy le fotsifotsy ireny chocolat fotsifotsy ireny fa tsy serony intsony ireny fa ilay chocolat maintimainty no hoan'ny lisana satria ireny no misy ilay karazana cola hitanareo ny cola ilay cola matanjaka afaka mihinana cola ihany koa lisany ny cola tsara ho an'ny vatany elahy de mba iny no atao mba hohanina tsy atao matetika le izy fa hohanina tsy indraindray mbola averiko foana mila mifandimby zany ianao rehefa mihinana le izy hafa latsinainy hafa ny talata hafa alarobia de mila matanjaka tsara de matanjaka ny vatany lisany avy eo ny sigara ahena ny toaka ahena de mila misakafo eny isika malagasy moa zany mampalahelo satria isika tsy de ao loatra le ina moa zany filaza anazy isika malagasy tsy de manana ilay fahampiana mampalahelo tsy maninona zany fa izy izay sakafo misy eo de hohanina tsisy maharatsy an'izany raha orina velo lataka de mety ho ngeza zay indray ny fanontaniana amantsika ato mila orina ilay lataka ny latakantsika de mitovy ny taova rehetra amin'ny vatany olombelona mba fantatrareo hoe fa ny tarehy antsika ity de mora miroraka sy mora simba rehefa tsy haintsika ny kolokolo anazy amin'ny androny eto amin'ny tarehy eto daholo ny alahelo ny tebiteby ny hatezerana ny sorisory ny sorena zay zavatra iainanao parivandro de miaina amin'ny tarehy jereo tsara nge rehefa andeha hivoaka amin'ny maraina ianao zao de falifaly be avy nanasa tarehy madio be miditra trano tonga de lehibe aby loatra jereo tsara fa ny tarehinao tonga de mikendrona noho izany ny vatantsika rehetrarehetra de mila hoe massage efa nisy lesona tany aloha tany nazavaiko mahakasika an'izay mila massage ny vatantsika
mitovy ny tarehy, averiko aloha zany tarehy aloha zany resaka de aveo miresadresaka lataka isika. Ny tarehy mila massage ny vatantsika mba hoe hiala tsara, jereo tsara fa rehefa makany amin'ny salon any amin'ny estetika ianao de ataony zareo massage ny tarehantsika, de ohatrohatran'izao le fanaovany anazy, fa maninona le izy ny ampakariny mba hampihenjana hiakatra kokoa ilay, satria nororaky ny alahelo, nororaky ny hatezerana, nororaky ny fiainana ny tarehy. De jereo tsara fa somary felapelahana ohatran'izao sy kapokapohana ohatran'izao le tarehy, de fa maninona le izy lasa kapokapohana sy felapelahana ohatran'izao ilay lalan-drà ao anatin'ny tavantsika ao de lasa tsy mikorina, lasa miadam-pandeha ilay izy, artère. Hitanareo misy karazany-droa lalan-dràntsika, lalan-drà menamena, lalan-drà mangamanga. Ilay lalan-drà menamena manome hery ny vatantsika, ny tarehanao iny no lasa kely fandeha, lasa tsy miasa tsara vokatr'ilay alahelo sy teboteby. De ohatr'izay koa zany torohevitra ho atoroko ho an'ny tsirairay rehefa manasa tarehy ianao de mba somary felapelahana kely ohatran'izao zany tarehy, tsy felahana mafy be hibindina akory fa aveo ndray naninona de hoe felahana hony de ho tsara, mba mila felapelahana moramora atao miadakadina ohatran'izao, ny andrina ihany koa mba somary atao felapelahana zany somary kapokapohana ohatran'izao le izy de mba mahatsara ilay vatantsika, ny vatanao ho an'ny tsirairay. Za zao eto efa manao aky de fa nareo koa zany efa miezaka manao an'izay nareo rehefa any an-trano any. Atao amin'ny lataka indray ary, ohatr'izay ihany koa ny lataka elahy de mila massage isan'andro, rehefa mifoha zany elahy ampiana massage kely aloha le lataka, somary lôlovina. Efa nisy vidéo nataoko tany fa amerina indray zany de atao ahoana ny manao massage ilay lataka. Ity zany le izy, aiza le ballon lavitra be le ballon fa aoka izao. Ity zany ilay lataka de atao manao ohatran'izao ny tanany elahy rehefa hanao massage ilay lataka elahy, de ohatr'izao zany, somary lôlovina moramora ohatran'izao zany tsy mety, somary lôlovina moramora ohatr'izao zany ilay tsy mety, somary lôlovina moramora ohatran'izao zany le lataka elahy. Ny fanontaniana namatsika de hoe raha orina ve de lasa mengeza ilay lataka. Isa-maraina elahy aloha voalohany de tsy maintsy manotra lataka foana satria mila massage ny lataka elahy, tsara ho an'ny lataka elahy zay. Ho an'ny vehivavy ihany koa, tsy vehivavy ihany koa fa ny vatantsika rehetrarehetra, jereo tsara fa ianao zao reraka be ny lamosinao rehefa le avy miasa iny ianao, ny vatantsika rehetrarehetra de mila an'izay daholo massage. Ny mpivady zao raha mahay mifankatia sy mifampiresaka tsara ianareo roa de tsara izay le mba hoe mifampiresaka ianareo roa de rehefa tonga iny nareo samy reraka amin'ny alina de samy mifanao massage eo mba orina lamosina, orina sandry, orina ny tena, tsisy maharatsy an'izany nge zareo zany ange de efa anisan'ny kilalaom-pitiavany, mila miezaka manao an'izay ianareo roa. Fanontaniana namana de aveo de lasa mengeza ve le lataka raha ohatra ka orina, de tsy marina zany. Ianao de tsy afaka miady amin'ny natoraly foana ny natoraly, ka noho izany rehefa hoe natoraly io ny lataka ianao de ifalio. Fa any amin'ny dokotera aloha, efa misy dokotera mivarotra hoe ny tokony atao manangeza lataka de makany ianareo raha ohatra ka tianareo tokoa ho lasa ngeza ilay lataka, makany amin'ny dokotera. Samy manao toe-batana ny tsirairay, tsy voatery hitovy, fa makany amin'ny dokotera ianareo roa ialahy makany amin'ny dokotera elahy de ny dokotera no milaza ilay torohevitra, satria ny olona rehetrarehetra nge samy manana toe-batany daholo, tsy voatery hitovy de samy manana toe-batany tsirairay de anjaran'ny tsirairay ny ity zao mety aminazy, de ny dokotera no mijery ny vatanao de izy no mahafantatra ilay izy. De mbola averiko ihany aza mihenoheno le torohevitry ny sasany hoe hosorana an'izao de hosorana an'izao de hosorana an'izao, bindina be ohatry lasa ballon ty lataka voagaga hoe fa naninona ity, fa dokotera no mijery dokotera manam-pahaizana no antonona de izy no mahalala izay mety sy mahasoa anao. Ny vatanao zany no tsy maintsy ho jereny voaloha, de zay.
mino fa ampingamba zay ny resantsika efa miezako ako manafohifohy koa ny resantsika de mba fa maninona no misy raha ny ranonaina de tadio tsara raha vao misy rano ranonaina lahy de marary ange lahy de aza miandry ela be fa dokotera ny antonona fa aza eny no vava-mbahoaka ary rehefa makany amin'ny dokotera ianao makany amin'ny dokotera lahy makany amin'ny dokotera ndre de aza menatra fa izay marina lazaina raha ianao miodikodin-dresaka ela be eo ianao de avy eo ny dokotera tsy maintsy hikarokaroka ny zavatra be dia be de lasa tokony tombo lasa tsy maintsy mitombo ilay vola tokony alona de hoe kely ary ka noho izany izay marina lazaina rehefa hoe marary ianao makany amin'ny dokotera de tsy mahazo menamenatra zany amin'izay mba moramora kokoa amin'ny dokotera ny manao ny milaza izay mety mahasoa sy mety amin'ny vatanao ka milaza ianao hoe misy raha ilay fitady tsara fa marary mety voaniangatra ela raha ohatra ka misy raha ilay izy tadio tsara fa ianao raha voaniangatra de tsy afaka miteraka tsy maintsy tsaboina aloha ilay angatra izay vao miteraka ary rehefa voaniangatra ny olona anankiray de somary elaela kokoa zay vao mipetraka ny zaza noho izany tsy maintsy tsaboina ny angatra mba tiako hienjana ny lataka atao ela vao tonga efa teo nge fanontaniana io atao ela vao tonga de efa teo ilay izy arezany ny fanontaniana coucou de mipetraka fanontaniana le massage ve tsy ampiana menaka sa de atao maina lataka ihany zany ty resahany ty raha ohatra ka manao massage an'le lataka ve de ampiana menaka sa atao maina ilay izy zay tian'elahy ihany io tsy mena-bolo akory ty izy vao mahay mena-bolo eo de aniry volo eo de nelampy be indrindra afaka ampiana menaka ve sa atao maina be ilay massage eo amin'ny lataka efa betsaka ny menaka afaka atao ho an'ny lataka de iny no ampiasaina tsy voatery koa nefa hoe elange raha vao hoe ilalalo lataka eo de lasa tonga de masy ty ary fotsiny amin'ny fomarainy massage indray ty de eo indray massage indray ty mivoaka koa avy eo le ranonaina fa tsy voatery zay foana afaka fotsiny elahy hoe jereo tsara rehefa mandro elahy de any elahy mandro de jereo tsara fa afaka milalao lataka moramora eo orina moramora ilay lataka zay de vita fa tsy esaky ny ray minitra de lefa indray aloha orina indray aloha ty atao massage indray ty mila massage indray ty ka ilahy ilalao lataka foana no atao parivandro mandro elahy de efa vita ilay izy fa tsy voatery hoe andeha zako aka menaka be raha vao ampiasa menaka elahy de lasa tsy maintsy mientana indray elahy avy eo tsy massage intsony ny ataony elahy fa ampiasaina ilay lataka ka raha isan'andro koa elahy isaky ny ray minitra elahy no ilalao lataka eo de farany reraka indray koa ilay lataka mandro elahy de efa vita ny massage mifovo maraina elahy de orina kely amin'ny taniny elahy kely eo mandritra ny 10 minitra 10 minitra eo ilay lataka de vita tsisy maharatsy an'izany fa raha vao miampy menaka ihany koa ilay izy de la tsy maintsy mieo ilay fientanana avy eo de lasa mitatra zavatra hafa fa arakaraka elahy ihany io raha ohatra ka tiany elahy ny ametraka menaka de tsisy olana izany
mandefa be dia mangataka fanamana manify lelena tena ankafizina vehivavy na postera azafady mba alefasina be sy manokana. Inona indray ny fanontaniana matsika ato raha mandefa be. Inona no atao rehefa milely? Izay zany ny fanontaniana matsika hoe ahoana no atao rehefa milely. Samy mba mangataka fanazavana momba ny filelena tena ankafizan'ny vehivavy. Dia efa nandeha teo ilay fanontaniana fa averiko ihany aloha, ny vehivavy dia mankafy préliminaire. Ina ilay atao hoe préliminaire? Ilay fihain'ny tombohan'ny lely, tsy ilay lataka be akory ny atao voalohany. Lataka miditra foana iny fa mila mankafy ilay lely. Izay no averiko ihany aloha, averiko ilay izy amin'izay mba mahay tsara lisana. Rehefa mialohan'ny lely tsy maintsy ampiana ny atao hoe préliminaire, izay no tena ankafizan'ny vehivavy. Miaraka mandro nareo, alefa indray ary eny amin'ny piscine. Oka aloha, fa raha eny amin'ny piscine dia tsy ao anaty rano aloha. Raha ho an'ny vehivavy tsy mieritreritra ny hiteraka intsony, efa niteraka ianareo rehefa lehibe ny ankizy, raha ilay ao anaty piscine ao anaty rano ianareo tsy misy olana izany. Fa raha ho an'ny tovovavy malagasy vao hoe hiditra andeha hanambady indria ka hoe ilely any anaty piscine dia tadio tsara fa potika ao ny tranonjaza-ndria idiran'ilay rano avy anaty piscine ilay izy dia tsy maintsy ho simba fa oka aloha. Fa raha ohatra zany ka hoe hanao préliminaire ianareo eny amin'ny piscine dia ny atao voalohany, ery zao misy sezana préliminaire, seza ilay fipetrahan'ny olona ilay mandro iny, dia afaka eo ianareo roa manao préliminaire. Lelaka foro eo elahy dia madama mihinana lataka. Jereo tsara fa mety izay zavatra izay. Rehefa vita indray ao dia afaka trotroina elahy madama, dia miova indray ianareo eo amoron'ny piscine eo, misy servieta eny, misy servieta rehefa eny amin'ny piscine ianareo, ampiana servieta dia eo indray ianareo. Afaka ohatra ramose eto ambany dia indrio eo ambony. Dia ho an'ny vehivavy ilay kely nono ilay resako teo aloha teo dia somary akasokasoka amin'ny manao ohatran'izao zany, akasokasoka moramora amin'ny vata. Ny nononareo anankiroa zany no ifampikasoka dia indrio manoroka ny ramose, i ramose mikitika ny vata indray amin'izay fotoana izay. Anisan'ny préliminaire izay. Mba mila kely an'izay kilalaom-pitiavana, miovaova fihetsika, miovaova toerana izay ny olona anankiroa izay vao ampidirina ilay lataka, dia izay no tena ankafizan'ny vehivavy. Fa tsy tonga dia lataka be fotsiny hoe tena mizery sy dia ampidiry tany. Ilay vehivavy mbola tsy vonona akory, ilay foro mbola tsy mato dia elahy maika ampiditra lataka dia tsy mety. Mila mianatra préliminaire tsara be lisany izay vao ampidirina ilay izy. Miovaova toerana. Ohatra indray ohatra ny akanjo izao tsy dia alàna loatra ilay izy, dia indrio koa ry kalapiso kely mividy akanjo mba tsaratsara indray izany mba mampientana ny ramose, mampientana ilay olon-tindrio, dia mba reny koa tsara reny. Vidy ilay akanjo ilay ohatra hoe efa misy zao hitanareo ilay slip, hitandreo ry kalapiso ilay slip kely ohatran'ny laoka reny, efa misy an'ireny, afaka manao an'ireny ndry. Ary ho an'ny lehilahy, raha manao ireny akanjo tsara fentina hoe mampientana lehilahy ireny ny vehivavy dia aza tsara ny amin'ny endrika ivelany. Izay mantsy ilay toetra ratsy ny lisany. Vao hita lisa manao akanjo tsaratsara sy mba hoe mihetsiketsika ilay vehivavy dia ratsy ilay sipa maditra, jereny ve ny akanjo anaovany, jereny. Nefa lisany rehefa mahita sipa lava robe indray masera be tsiny ve. Ny ao anatin'ny saina voaloha dia hoe tsara fanahy iny hoe satria sina lava robe. Tsy ny zavatra anaovan'ny olona ety ivelany, ny zavatra mahaizana azy ety ivelany no hitsaranao anazy, fa ianao no miezaka manova ny mahaizy anao, ianao ihany, fa adino mitsara olona. Samy manafena kely olona rehetra ny an-tokantrano any. Matetika ilay olona ary ny latakelahy ampirina anaty pataloha, efa ny lehilahy isan'andronandro misolo an'izao karazam-behivavy rehetrarehetra izao. Ary ilay vehivavy nefa manao zipo fohy kely ary izy ka misy olona miaraka aminazy, izy ara tsisy sipa. Dia fadio ny tsaratsara vehivavy raha manao akanjo ohatra hoe fohy kely izy, robe fohy kely na hoe
akanjo fokely na hoe short fokely na hoe ohatra zao rehefa iny ny zavatra hoe anaofany de iny zany de aza tsaraina am'izany izy fa izy ihany no izaka ny vokatry ny nataony ange samy zaka ny vokatry ny nataony de zay. Mety ve raha vehivavy no manao masazy an'ilay lataka? Tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Hoe mety ve raha vehivavy no manao masazy ny lataka? De tsy misy maharatsy an'izany, ka io mbola averiko foana fa tsy misy an'izany tonga de lelilely foana zany ny atao isan'andro isan'andro. Raha tian'elahy ny vehivavy hoe tena hoe ilely lava isan'andro miaraka amin'ny elahy de elahy koa mila maneho fitiavana isan'andro ho an'ny vehivavy. Ny oroka madinidinika ataon'ny elahy madama de efa mahafaly anazy zany. Vao mifoha maraina nareo rehefa tonga avy any am-piasana elahy, rehefa andeha hiasa elahy mila mifamihina tsara. Tsandriko mihitsy zany zay antsika tariva indray lesy bonne journée elahy, vao tonga indray bonne journée elahy, nanao lesy journée elahy, tena any amin'ny lafiny ny eritreritra androany. De izy indray nahadalala androany, efa nandro sakafo tsara be ho alaza sady mifamihana eo ianareo roa. Izay foana ny ataonareo roa isan'andro de ho hitanareo tsara fa ho feno fifaliana ny tokantranonareo roa. Hazo vao miditra avy any de elahy maimbo toaka be, vita ve sakafo rakela am'te? Iza koa ny anakay am'izany, na i madama mazoto ilely ary voatoraka ny lapoaly koa elahy de tsy handroso mihitsy ilay tokantrano. Ny ao an-tokantrano ange ny fivoarana voly fa tsy any ivelany any. De zay hoe mila mety ve raha ohatra ka vehivavy manao masazy ny lataka, tsisy maharatsy an'izany. Ny madama manao masazy ny lataka elahy isa-maraina eo, tsisy maharatsy an'izany. Ka raha zay moa zany atao de tsy maintsy lasa ianareo io ilely avy eo. Zany hoe tsy maninona moa zany fa mila miresaka ianareo roa. Elahy mila masazy isan'andro, mbeo masazy isan'andro koa madama ary. Ilay masazy lazaiko tsy voatery le hoe lasa koa elahy de hilalao anazy fa ohatra hoe masazy lamosiny omena teny mamy de horohany elahy tsara izy, mila elahy manaja anazy, fantatry madama zay fanajany elahy anazy zay de ho hitany elahy tsara avy eo fa hiady ny elahy. Ohatrareo mino fa zay angamba ny androany efa somary elaela tsika tato de miezaka foana ako zareo mba ataoko somary fohifohy zany ilay vidéo de am'izay mba hoe afaka mijery tsara ianareo hatramin'ny farany de nangataka torohevitra mbola ity fantany farany ity de vidéo mihitsy no atao satria somary ilay vehivavy tena tiako zasy le sipany niaraka de mangataka zay hoe hiaraka nefa izy tsy mety mihitsy za rehefa miaraka aminy de zay le lehilahy zany eto de zay ngamba zareo ny resakintsika androany magnasiry anareo naraka fandaharantsika, mino fa nafinahitrinareo daholo resakintsika rehetra teo de vita tsara ihany le make-up efa mba nahay avy asa ahoanao sy nareo tsy zay ngamba ny androany zareo fa manaraka indray de misaotra anareo ny bandoaka tokony hanamboatra volo aho zao hoe tsy tokony hamboarina ve le volo ok zay fa efa ela loatra tsika zay ny tafatafa tato mangasitraka anareo nanaraka fandaharana hatramin'ny farany de
Mankasitraka anareo ihany koa ny fanontaniana matsiky ty de hoe ny vehivavy tsy mety hilely nefa za mba te hilely zay nefa misipa zay zany ny resany fa ho ataoko anaty vidéo ilay izy de samy mahita daholo ny rehetrarehetra zay fa mankasitraka anareo naraka fandaharantsika de ao manaraka indray bye 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 bye.